Tafaraka indray isika mianakavy eto amin'ny miara-manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada amin'ny alalan'ny feo sy ny sary zany ho an'ny MBS amin'ny alalan'ny feo kosa amin'ny alalan'ny Radio Mada ary eo ihany koa ny ahafahantsika manaraka amin'ny tambajotra serasera maro samihafa. Ety ambolohany dia isaoran'ilay nahary no ny nanomezantsika andro vaovao indray ahafahana mitafa eto ahafahana miara-manonja ao anatin'ny ora roa mahery. Anterina ihany koa ny arahaba ambampirarintso antsika rehetra na ho an'ny eto Madagasikara na ho antsika any ampitan'ny ranomasina rehetrany. Ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia eo ny mpamakafaka politika ny namako Fanirina Zafy Manantany dia avy hatrany ihany koa amin'izao fanombohana izao dia hiditra ny solombavamboaka voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny distriktan'ny Ambohidratrimo Mamy Rabenirina sady sekretera jeneraly ny toko Tiko Madagasikara izy no questeur fahatelo eo anivon'ny Tenimera Pirenena hiditra voalohany izy satria mbola maro ny fandaram-potoana izay ho hatrehany ary ny tena goavana dia ny resaka teti-bola-panjakana eny anivon'ny Tenimera Pirenena dia isehatra eto izy tsy ho tazonina ela ihany koa ao anatin'ny izay rehetrarehetra. Avy misehatra ny député Mamy Rabenirina dia mitohy avy hatrany ny famakafakana eto amin'ny miara-manonja MBS Mada ary ao anatin'izany no iresahana raharaham-pirenena anisany ohatra ity resaka kianja Barea ty eo ihany koa ny resaka hoe lasany Ejipta miatrika amin'ny fivorian'ny Gomeza ny filoham-pirenena sy ny delegation'ny tarihany inona daholo izany rehetrarehetra izany dia mbola misy zavatra fa ihany koa ho resahana eo amin'ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainan'ny malagasy maro isan-karazany. Izay no ela tongolahy sy tonglovavy fa avy hatrany dia omentsika ny Fanirina Zafy Manantany ny fitenenana andraisana ihany koa ny député Mamy Rabenirina namana Faniry ndawary zatsisy. Misaotra Rina dia misaotra ny teknisiantsika sady manarotra miaraba ny mpijery ny miara-manonja manerina izao tontolo izao na ny eto aterina na ny any ampitan-dranomasina amin'ity talata fa 3 ny volana Novambra 2022 ity. Araka ny efanambarany Rina Rabe Mananjara teo dia ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrikta Ambohidratrimo no iara-dalana amintsika amin'izao maraina izany fantatsika tsara moa zany fa dia nanana antony lehibe izy izay anisan'ireo nitarika ny délégationna malagasy tany Ekosy tany Glasgow zany nanantanterahana ny fivoriana fahaenina amby 20 ny mahakasika indrindra ny conférence des partis zany na ny COP 26 araky ny fanaovoizana azy. Ny fivoriana moa zany dia fivoriana mahakasika indrindra ny tontolo iainana eto ambonin'ny tany. Tany amin'ny taona 570 tany no nisin'ny zany fivoriana zany voalohany ary dia atao anatin'ny fivorian'ny firenena mikambana no teraka ny hoe mety ho ratsy ny vokatry ny tontolo iainana eto ambonin'ny tany raha tsy mitandrina isika ka andao hanana an'izay karazana tetikasa lehibe izay ifampitsinjovana eo amin'ireo firenena 20 eto ambonin'ny tany ahafahana mandrafitra politika vaovao ho an'izany tontolo iainana izany dia teraka atao le hoe COP zany na ny conférence des partis fa nisy andihana izy io. Ny andihany fahaenina amby 20 no nitanterahana farany teo tany Ekosy ary tarika ao anatin'ilay parlemanta izay fifandraisan'ny firenena Britanika sy Madagasikara ihany koa amin'ny solombavamboaka Mamy Rabenirina dia nanana andraikitra lehibe amin'izany izy sady nisy olotena ny parlemanta malagasy izay niatrika ity fivoriana ity satria mizara roa moa ny fivoriana mazava ho azy ny fivorian'ny mpanatanteraka izany hoe ireo filoham-panjakana na filoham-pirenena sy ireo gouvernemanta manerina izao tontolo izao dia ny fivorian'ireo parlemanta ihany koa zany izay efa miomana sahady amin'ny asan'ny parlemanta amin'izay mety ho fanapahan-kevitra raisy mmpanatanteraka nandritry ny andro maromaro iny. Everitsika araka izany fa mba ahafahana mahazo tsara ny vaovao amin'ny fomba ofisialy dia rariny sitsiny raha angataka izay mety ho akony dia izay nataony député Mamy Rabenirina tany ampitan-dranomasina isika satria naritra teo amin'ny 12 na 12 andro teo ny diany tany ampitan-dranomasina rehefa izany moa zany dia no ny fandaminana dia nisy izay fiboana izay araka izay efa fepetra napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny ankapehany ary dia andraytsika
satria marobe koa no resaka ifanaovana amin'ny depite mamrabenrina dia eo ny resaka tetibola ty resaka seni mahabeadevitra ity satria miazakazaka mafy izy am'izao fotoan'izao satria raha ny vaovao fatantsika de miomana any anatin'ny lafin'ny pitsopitso ny endriky ny fanaovana zay fianianana izay ny eo anivony reto mpikambana vaovao sivy amin'ny bureau permanent ireto zany a nefa ny zavatra mandeha am'izao fotoan'izao ny amin'ny aya ny amin'ny fametrahana reto seny reto zay miloko volomboasary tanteraka zay efa fantatra moa ny olana ara-pividianana teto Madagasikara iverenantsika zay rehefa aveo fa hitodika ato amin'ny tompotranotsika satria efa ato an-trano am'izao fotoan'izao miarabanao monsieur le député todo somatsara teto tandrazana ary tafaradalana ndray tsika eto amin'ny plateau ny miara-manonja amin'ity talata fahatelo amby roapolo ny volana novambra ity miarabantsika rehetra miaraba ny faniry rina namana rehetra ao ambadika ao mikirakira lafin'ny teknika eto amin'ny MBS radio sy fahita lavitra amin'ny radio Madafa indrindrindrindra miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana miara-manonja indray faly de faly tokoa tafahoana etondray telo herinandro latsaka kely angamba nampin'ny fiboana araka lazainao teo de tsy afaka ny fampiresaka siniona mihitsy tsika fa faly de faly tavaverina somatsara ary miaona sy miresaka amin'ny vahoaka malagasy fampizara ny vaovao midinidinika mamakafaka ny raharam-pirenena eto amin'ity fandaharana miara-manonjy ity indray de zay ihany koa zany no entintsika handraisana ny solomamoaka mahamera-penrena satria dia herinandro vitsivitsy izy no tsy tafaradalina amintsika noho izay adidy amanandraikitra tsy ny eto tandrazana fa eo am'sehatra iraisam-pirenena misy député mahamera-penrena lina de lina ny mpiaino atsika ny mpijery atsika ny mba aheny ny sombon'ny voandalana sy ny sombon'ny antom-pivoriana tany ampitan-dranomasina tamin'ity COP26 ity zany na de efa nisy ihany ary ny tato-baovao samy hafa sy ny fivoaram-baovao zay noentinay teto anivon'ny miara-manonja dia everina fa ianao tany apotony zany niarika ny zava-misy tao anatin'izay andro maromaro izay dia afaka mampita ihany koa ny zava-misy tany atoerana ho an'ny mpijery sy ny mpiaino antsika manerina izao tontolo zao arak' zany sy araky nefa nylazaina ombeny teto amin'ny fandarana ary mbola namoafisy ny faniry teo de nitanterahana tany Glasgow de tanàna anankiray any amin'ny faritra Écosse any Grande-Bretagne io tanterahana tany ilay fivoriana COP26 na le conférence des partis andihany fa enina amby roapolo araka ny fanazavany fanira zafimanantany teo moa dia fandahara-pitaona iombonany firenena maro izy io raha ny taremarika ofisialy enina amby 100 ny fanjakana mandray anjara amin'ity etsika goavana ny ombonana tato anatin'ny 30 taona latsaka kely ity 30 taona latsaka kely satria tamin'ny taona 2017 no nisy lay atao hoe fiaonamben'ny tany sommet de la terre tany Rio faniry zay tamin'izany no efa nitsinjovana fa ho ratsy mifandehan-javatra ratsy mitandrina ny olombelona ary ny ombona mpitondra fanjakana rehetra ny amin'ny tokony sy nyezaka itsinjovana lavitra be ary pirofony zany 30 taona teorina mbola ao anatin'ilay ady foana sy lay asa ilaina iarovana ny tontolo iainana ny izao tontolo zao raha ny fivoriana natao tany a Glasgow hoy ateo andian'ny fahenina amby roapolo voalazany faniry teo tamin'ny taona 5 ny andian'ny voalohany ary ny andian'ny farany talohany ty fahenina amby roapolo ty zany fa 5 amby roapolo zany de natao tany Madrid tamin'ny roa taona lasa tamin'ny taona lasa moa nisy ny olana ara-pahasalamana ny valanaretina sy ny sisa dia nahatonga nyty fiemora ny fanatanterahana nyty andian'ny fahenina amby roapolo ty raha ny tena vanim-potoana nanatanterahana fivoriana dia nanomboka tamin'ny farany volana oktobra ka hatramin'ny faharoa amby folo fa 3 amby folo volana novambra teo zay zany ny vanim-potoana nanatanterahana COP26 karazana fivoriana samy hafa ny tao ary araky nefa nylazaina dia ny anay no ny délégation nantary koa délégation parlementaire de fivorian'ny parlementaire no natrehana zany hoe any amin'ny toerakafa ao Glasgow ihany fa any amin'ny toerakafa any tsy mifankahita mihitsy mivory ireo fahefanam-panatanteraka eran-tany teo ambany fitariana sy fandaminan'ilay ataontsika hoe
CCNUCC na convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Reo zany a fandaminana anankiray iny. Tany ny fahefana-pana tanteraka rehetra, tany ny fiarahamon'ny pirenena sy fikambana maro samihafa miary amin'ny tontolo iainana eran-tany no nivory. Fa ankoatr'izay, toy ny fanao eran-tany, dia nisy ilay fivorinany tokana ny arahan'ny parlementaire rehetra, solotena amin'ny parlementa moa zany ny tena marina eran-tany. Dia nitokana tamina toerana anankiray io, musée ngeza be anankiray ao a Ekosy zay, ao a Glasgow na natanterahana azy a, tsy nifankahita mihitsy zany reo toerana roa reo, tsy mifankahita mihitsy reo. Dia firenena 20 latsaka kely teo na tonga solotena, na tonga parlementaire solotena tao anatin'io fivorina io. Ary nio teo amin'ny 200 teo ny isan'ny parlementaire nanatrika ny fivorina. Arak'izany fomba fiasa izany, araky ny efa fantatsika rehetra, ny any amin'ny COP26 ilay tarihan'ny CCNUCC miady hevitra, mandray fanapahan-kevitra, mijery ny paikady sy zatra rehetra hoentina manohy ny ady amin'ny fiovan'ny tontolo ny inona izy ny toetrandro aty amin'ny ilany misy ny parlementa rehetra, dia izay mifanandrify amin'ny anjara andraikitra ny parlementaire no dinihana tao anatin'izany zavatra. Rehefa atotaly ny isan'ny mpivoron-tany raha ny taremarika ofisialy dia niodikodina teo amin'ny 4,000 teo eo. 40,000 ya avy amin'izao tontolo zao 4,000 teo eo a ny atsasak'izay no tany amin'ilay fivorina tena natao hoe COP26 lay nitanterahan'ny CCNUCC eo amin'ny 4,000 eo amin'ny ray alina maherikely teo, arivo sy ray alina miodidina eo, mpikambana avy amina fikambanana isan-karazany eran'izao tontolo zao miaro ny tontolo iainana, ONG reo zany. 703 teo ny mpanao gazety nanatrika an'ireo fivorina isan-karazany zay natao tao tanànan'ny Glasgow reo. Ary misy solotena avy amina orinasa isan-karazany zay misehatra eo anivon'ny tontolo iainana sy ireo sampandraraha isan-karazany ivelan'ireo voalaza teo aloha, nisy tany amin'ny 304 tany ho any. Reo rehetra reo zany rehefa totaly dia manome olona eo amin'ny 4,000 eo, 200 eo moa zany ny parlementaire araka voalazako teo. Reo ny zavatra misy. Raha raisitsika amin'ny ankapobeny samy giagitsika hoe tena betsaka tokoa izany. Manam-pirofo amin'ny lafiny anankiray no mahazava-dehibe ho an'izao tontolo zao anty ady atrehana amin'ny fiovan'ny toetrandro ity. Fa ohatra zao ny solotena avy an'ny Brezila no anisan'ny betsaka indrindra. Ny brezilianina zany dia nana solotena 770. Zay ny totaliny. Zay ny avy an'ny Brezila. Manarakaraka azy ao ny avy an'ny Turquie sy ny avy any RDC, République démocratique ny Congo, zay latsaka kely ny 700 daholo ny andreo. Reo zany anoezako sary an-tsainantsika fotsiny hoe takininina sy takininina zany ny abehan'izany fivorina zany sy ny fandraisana anjara ny firenena tsirairay tao anatin'le izy. Ny antsika moa reny efa raha malala mivoaka amin'ny ainao manjery reny teo amin'ny 770 teo eo. Ya, enina amin'ny 770 sy 770 teo ny avy amin'ny fahefana-pana tanteraka sy ny avy amin'ny fikambanana maro samihafa. Fa ny taty anivon'ny délégationna parlementaire anankitelo. Satria tena niferana mihitsy ny nanao ny fandaminana sy ny fandrindrana amin'ny fivorin'ny parlementaire dia misy an'ilay atao hoe UIP na ny Union interparlementaire, vondrona iraisam-pirenena iombonan'ny parlementaire rehetra io. Dia manana sampana avy amin'ny UIP io ry zareo Britanika. Dia io no nitantana hatrany am-boalohany hatrany amin'ny fanomanana rehetra ka hatrany amin'ny farany ny fivorin'ny parlementaire. Dia io no nametra hoe 3 tsy mahazo mihoatra ny 3 isaky ny firenena ny solotena, ny parlementaire amin'ny solotena zany. Tsy mahazo mihoatra ny 3 satria ny tena antony lehibe dia antony ara-pahasalamana. Mba ifehezana ny fivorina tsy ho lasa fitaovana anankiray sanatria amparitaka ny valanaretina zay efa manimba an'izao tontolo zao dia ny fehezana ho 3 ny isan'ny parlementaire isaky ny firenena. Zay tonga tao zay mahatonga ilay izy hoe miodikodina eo amin'ny 200 eo satria
fitopolo teo ao a no na mihoatra kely ny firenena nahatonga solotena tao misy tsy nahafeno an'le telo a misy anankiray fotsiny fa isika nahafeno an'le telo a raha ny tena marina raha nioatra ray satria de tsy maintsy nisy mifanamboarana fa tsy tafiditra tao anaty efitrano mihitsy raha vao mihoatra de tsy maintsy misy mifanamboarana ny teo amin'ny fanatanterahana ny fivoriana satria ny anteny mirandoolona tateorina nandefa solotena zay hanatrika le izy iaraka taminay reo zany amin'ny akapobeny eo amin'ny lafi ny fanomanana ny fivoriana fa ny razafy manatany raha hoe ny tena antom-pivoriana amin'ny akapobeny satria izy io zany azo lazaina hoe fotoam-pivoriana efa ara-potoana ihany nandritra zay andiany enina amby-roapolo nanatanterahana azy zay de teo a ny fanaovana ny tatitra zay misy efa nalefa ny aloha toy ny fanao teo zany famitinana ny tatitra ny zava-misy eran'izao tontolo zao famitinana ny tatitry ny asa sy mifanokafana ny adihevitra vaovao a zay manaraka ny toetrandro manaraka ny toetrandro ara-baky tena satria fiovan'ny toetrandro ny resantsika eto tafiditra am'izany lay atao hoe dingan'ny fiadikevitra tafiditra am'izany a indrindra ny tatitra ny fandroson'ny asa tao anatin'izay 30 taona latsaka kely zay tafiditra am'izany zay tena nahakasika antsika Madagasikara taty amintsika maso zao tontolo zao ny amin'ny resaka ahoana moa zany tsy fandriam-pahalema na ara-tsakafo ilay kere zany raha vao miresaka hoe avy any Madagasikara de tonga de zay daholo ny fanontaniana mipetraka manahoana le insécurité alimentaire any aminareo manahoana lay famine any aminareo ahoana ny fisehon'izany sy ny sisa tena hoe taty amintsika ny mason'izao tontolo zao tamin'iny resaka anankiray iny zay iny a misy ifandraisa mibetsaka amin'ny fiovan'ny tontolo andro ary tafiditra tao anatin'ny zavatra ny diniana ihany keo ny amin'ity resaka mandeha be resaka famatsim-bola satria niasa tsy misy famatsim-bola tsy mandeha zay amin'ny akapobeny io tao anatin'ireo parlementaire miisa 200 euro a de nisy anakefatra no fidiana manokana ny aloha mbola ny alohan'ny atongavana tany a Glasgow a de efa nitenenina hoe ianareo reo a anisan'ny voafantana handray anjara amin'ny inona moa le débat en panel ny filazantsika azy zany hoe hanao intervention hanao paneliste mandritrana fivoriana anankiray ireo fivoriana zay everina fa ireo firenena zay everina fa marefo de marefo indrindra amin'ny resaka fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro no voantso tam'izany a ary nandray anjara tam'izany a voatonona tam'izany voasafidy tam'izany a nandray anjara tamin'io fitarihana adihevitra famelabelarana ny zava-misy a de narahana adihevitra rehefa avy eo tao anatin'izany ny firenena kely anisan'ny madinga indrindra eto ambony tany ny Tuvalu tao anatin'izany Bangladesh de isika Madagasikara namarana ny fandraisam-pitenenana rehetra zany a izany no nandray anjara tao mazava ho azy a ny zava-misy taty Madagasikara nampifandraisana tamin'ny loha hevitra zay nomeny zareo loha hevitra nomeny de hoe perte et préjudice zay no filazany azy loss and damages amin'ny teny anglisy tao anatin'izay fandraisako fitenenana izay a no nanazavana ny zava-misy rehetrarehetra ohatra hoe amma firenena maharefo atsika ny antony mamparefo atsika de eo a ilay hoe tonga de ahitana an'le izy ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro eo amin'ny famokarana satria isika de mbola firenena miaina betsaka eo amin'ny resaka fambolena indrindraindrindra ny zava-misy nefa na de am'izao fotoana izao ary tsika mbola azo lazaina hoe tsy anisan'ireo firenena azo lazaina hoe puits na loharano eo amin'ny resaka gaz à effet de serre zay moa ny filaza azy fa tsy voadikako amin'ny teny malagasy a fa ny zava-misy am'izao fotoana izao
de ahafahantsika milaza fa afaka folo taona raha ela indrindra de lasa émetteurtsika zany hoe lasa anisan'ireo firenena zay mandoto sy manimba ny tontolo iainana be eto ambonin'ny tany isika anisan'ny nezana tsy maintsy ny resahana moa satria mba ananany izao tontolo zao ny fomba fijery tena izy a ny zava-misy ara-toekarena eto Madagasikara anisan'ny mahamarefo atsika ohatra eo amin'ny lafiny tontolo iainana amin'ny ankapobeny zay rehefa natao ny fanadihadiana de miena eo amin'ny 2.4 isa-taona ny ala inona no antony ny antony de satria reny a le toerana misy ny ala reny any amin'ny faritra lavitra any mbola trandrany vahoaka hambolena lasa réserve amina tany fambolena ny antony ray faharoa fatatsika tsara fa misy ny kolotsaina sy ny fomba fambolena any amin'ny faritra sasany amin'ny fampiasana ny tavy izay tsy maintsy manimba ny ala reny ary akoatr'izay a ny fampiasantsika ny arina fandrehatra zany rehetrarehetra zany a nentina teo anatrehan'ny fivoriana hoe anisan'ny fotom-piainana aty Madagasikara kanefa fototry ny fanombana n'ilay tontolo iainana izay iombonana amin'izao tontolo zao zany rehetrarehetra zany de miteraka fahaverezany ohatra hoe ny zava-mananaina any anaty ala any ny biby indrindraindrindra satria rehefa miena ny ala miena ny toerana iainan'ny biby a de miena ny karazam-biby a zay miaina eto ambonin'ny tany toy izany koa ny fahavoazana zay ateraky ny zava-misy eo am'izay fiovan'ny toetrandro zay am'ireo faritra amorontsiraka rehetra zay hitatsika fa tena mesimba ary na ny ranomasina ara raha ny voalazan'ny teknisianina dia milasa toy ny asidra zay nge mafalaza azy mahery kokoa zany mahery kokoa miova mihitsy zany ny toetry ny ranomasina reo rehetrarehetra reo a de mahatonga ny teknisianina moka hoe tsy ho voafe ilay fanamby ny amin'ny fampianana ny fiakaran'ny hafanana fa raha izao no mitranga de atao anatin'ny latsaky ny siècle ray de tafakatra any amin'ny 3 degré celsius zany zavatra zany eto Madagasikara ny resaka ary anisan'ny vokatra zany fiovan'ny toetrandro zany ihany koa ny zava-misy iainantsika eo amin'ny loza ara-boajanahary izay memafy rehefa misy ary mesarotra ny mife azy mazava ho azy fa tsy isika ihany no tratran'izay fa reo aloha mahakasika atsika zay miombona amintsika am'ireo miombona amintsika akoatran'izay le lazaiko teo a ny 20% mahery ny mponina de mivelona amin'ny fambolena ary ny toetrandro no mifeny resaka fambolena ny rotsakorana no mifeny ny resaka famokarana amin'ny ankapobeny tsy isika malagasy no ampianarana an'zany a fa vokatry ny fiovan'ny toetrandro ary tsika miresaka zao iainantsika zany faniry androany tatao anatin'ny herinandro fary nanomboka volana oktobra tsika raha ny toetrandro amin'ny ankapobeny nanomboka fiandohan'ny oktobra ny andro an'ilay ataontsika hoe loha orana zay tsy mety tonga hatram'izao mihitsy aty amin'ny faritra maro eto Madagasikara efa midiky zany fa efa tena mietraiky amin'ny vantana aty amintsika reo a mampitatra mampihisaka moa zany mampihisaka ny vanim-potoana ny fambolena amin'ny ankapobeny ary manimba tanteraka mihitsy a ny famokarana sy ny fambolena reo rehetrarehetra reo no miteraka n'lay loza miatra moa zany loza manambana zay tsy inona fa ny kere any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ny kere zay mipoitra amin'ny endriny maro malnutrition ozy ny sasany faminina ozy ny sasany fa mitsika izy moa zay ny teny mahalaza azy reo rehetrarehetra reo a rehefa nijeren'ny teo anivon'ny teknisianina firenena mikambana de tena efa tafakatra ambony dia ambony satria tafakatra ny am'ilay atao hoe nivoana IPC 5 zay mifandehany reo amin'ny ankapobeny zany no anisan'ny fototra anisan'ny resaka netitsika teo anivon'ny fivoriana izay aveo moa natambatra ny hevitra rehetrarehetra nisy ny fehi-kevitra
tamin'ny farany fivoriana izay mazava ho azy fa mirona makany amin'ny anjara andraikitra ny parlementaira amin'ny ankapobeny ho anay de zao ny zavatra nentinay tany hoe mila mampitovy fomba fijery sy fomba fiasa ny parlementa era-tany mba hahafahana mijery sy manaraka akaiky ny fanatanterahana ny fanapaha-kevitra amin'ny tony fivoriam-be iombonana eran'izao tontolo zao itony indrindra amin'ity zavatra sady zava-doza no maika ity fanaovan-dalàna no asan'ny parlementa mpanao lalàna ny parlementaira ary mpanara-maso ny gouvernementa isaky ny fireneny tsirairay avy samy manana ny fomba fiasany ireo fa nanomboka amin'ity indray mitoraka ity de ho jerena ny fomba ahafahana mampifandray an'izany fomba fiasany mampitovy mihitsy moa zany mampitovy ao anatin'ny fahasamihafana zay ngamba no azoko ilazana azy mampitovy an'izany fomba fiasa zany mba isy vokatra miara-dalana miaraka amina foronana anankiray ny vokatry ny asa izay asa mbola mitohy fa tsy hoe vita tamin'iny fivoriana iny akory satria fatatsika ary hoy ato mbola veriko fa iainatsika am'izao fotoana izao izany vokatry ny fiovan'ny toetrandro zany ka fiesiko angambany amin'ny hoe nisy ny fanambarana iombonana nisy ny fehi-kevitra ny ombonana tamin'ireo parlementaira era-tany amin'ny ahafahana mijery ahafahana manana tondro zotra amin'ny fampanarahana ny toetrandro ny lalàna mife ny tontolo iainana isaky ny firenena ho atsika to Madagasikara amin'ny ankapobeny tao anatin'izay 30 taona zay de nivoatra be nisy fivoarana hatrany hatrany ny fanaovan-dalàna eo amin'ny asa ho amin'ny tontolo iainana fa natao atsika fotsiny am'izay mahamety atsika fa manomboko zao zany mitohy ny fampanarahana ny toetrandro an'izany fa asa fanaovan-dalàna zay le atao hoe législation verte fa ampirindrana arindra amin'ny ezaka atao eto am'izao tontolo zao mba isy vokany iombonana misy vokany azo tsapaitanana mba tsy hopotika ao anatin'ny fotoana fohy izao tontolo zao zay amin'ny ankapobeny fa ny razafy manantany ny tany a Glasgow aloha fa araky ny voalazanao teo za koa moa mitarika ny vondrom-pifandraisan'ny parlementa rotonta eto Madagasikara sy ny any Grande-Bretagne zany amin'ny resaka amin'ny Assemblée nationale sy ny parlementa britannique eo amin'ny fifandraisan'ireo parlementa rotonto ireo nanaraotra nanao fitsidiana ara-pomba fanajana tao amin'ny lapan'ny parlementa ao Londres tamin'ny fotoana nijanonana tany ary niaona tamin'ilay parlementaire britannique anankiray izay izy indray no mitarika an'io groupe io any amin'ny ilany britannika efa taty Madagasikara io tamin'ny taona 17 efa tafahoana zay taty efa niresaka mandeha fampiresahana isika moa tao anelan'elan'izay somary nanahirana ihany satria nandritra ny fotoana maro na isika tsy nanana maso ivotany Grande-Bretagne ry zareo tsy nanana maso ivota aty amintsika avy eo tsika nanokatra maso ivota ny Grande-Bretagne avy eo amintsika miteny zao tsy misy lehibe na maso ivoany fa na izany na tsy zany ary nanomboka tamin'ity fotoam-piasana anankiray ity de ny fanaraka ny rotota hoe amafisina io fifandraisana eo amin'ny parlementa rotota io fitsidiana ara-pomba fanajana ihany natao tany sy fitsidiana ny lapa sady efa famina vinana ny endriky ny fiaraha-miasa amin'ny anteny miera-pirenena malagasy sy ny parlementa britannika amin'ny ankapobeny zay raha fehezina amin'ny teny fohifohy faniriny zavatra nitranga tany an-dalana tany mafonja de mafonja zay ary raha ohatra moa zany tena hoe velabelarina tokoa l izy mahita ny boky atao mba masiny député Mamy Rabenirena de tena avesatra dia avesatra fa ny asa tany ay fa misy ihany koa tsy maintsy andeha ny anivo ny anteny miera-pirenena zany amin'ny parlementa de ajaitsika aloha zay fa zay vetsika fa somby mba avao sy ny endrikendriky zay ty zay dia mba voalohany mandray izany ny mpiaino ny miara-manonja MBS sy Radio Mada de isaona député Mamy Rabenirena zany nanaiky hitondra an'izay fanazavana
ara-teknika l izy ny am' zava-misy satria natombo ny tany am' côté logistika mihitsy l izy dia avy eo niditra tany amin'ny côté teknika mihitsy député Mamy Rabendrina ny amin'ny hoe zao ny endriky ny olana am'izay resaka tontolo iainan'izay sy ny fiatraika ary zay mihitsy le adevitra satria taty amintsika mahazo zao tontolo zao ny amin'ny hoe io resaka fiovan'ny toetrandro io de misy fiatraikany eo amin'ny famokarana sy fiatraikany ara-tsakafo satria rehefa tsisy ny rano de tsy afaka mamokatra dia ny tany raha teo karak'aina dia zany no mitarika anoanana zany satria tsy afaka miasa ara-dalàna zany lay ponina indrindrandrindra any amin'ny tapany atsimo iny rehefa amin'ny fotoana ekaran'ny député Mamy Rabendrina ka raha mbola afaka mitondra adevitra mifanarakaraka amin'izay tsika tandrifin'iny adevitra iny de veritsika fa mbola afaka mifampiresaka an'izay fa te hiverina kely satria ao anatina session ordinaire moa député Mamy Rabendrina tsika am'izao fotoana zao zany mahakasika indrindra ny resaka teti-bola-panjakana ity moa le fomba fitenen'le session budgétaire zany rehefa anatina fotoam-pivoriana faharoa fotoam-pivoriana voalohany de iny volana Mai ao anatin'ny 10 andro iny zany anatin'le loi de finance rectificative ny tena ao anatin'iny zany fa misy ihany koa no azo dinihana ao anatin'izay fa ity zany de tena hoe le loi de finance initiale ho jerevana mihitsiny no dinihana zany hiatrehana ny taona vaovao fa efa maromaro ny adevitra député Mamy Rabendrina fa ny omaly fotsiny aloha ny resahako hoe nanaitra ny fiarahamonimpirenena omaly mikasika ity teti-bola-panjakana ity de fitiniko ny zavatra nambarin'izy ireo efatra zany no ny resahan'izy ireo tao anatin'izay de hoe tsy voahaja lay fetrandro zay nandefasana an'lay boky be mirakitra am'ity volavolan-dalàna ny teti-bola-panjakana ny projet de loi de finance 2022 ity zany satria misy fetrandro tokony andinihana izany de eo amin'ny 30 andro eo zany ny fotoana nahatongava ny tenen'ny anteny meram-pirenena moa zany de vo tamin'ny herinandro lasa teo de mandeha le dinika am'izao fotoana zao raha efa nisokatra tany amin'ny volana oktobra tany hoany lay fivorena voalohany anteny meram-pirenena fa ao anatin'ny nambara ny fiarahamonimpirenena ihany koa zany satria hoy izy ireo hoe tara le fahatongavana de mendrika anaovana adevitra lehibe zany dikan'izay tsy voahaja lalàna zany de lasa ankamehana lay endriky ny fandanina anty volavola na teti-bola-panjakana 2024 ity kanefa de mbola misy zavatra maro be dinihana de anisan'ny nanairany teo anivon'ny fiarahamonimpirenena ihany koa ny hoe misy an'ilay budget sans destination précise ao anatiny ty teti-bola-panjakana ity zay eo amin'ny aotra faingen'ny isan-jato eo zany na hoe antony tsy fantatra zay mitetina 4.7 sy 700 milliards d'ariary izany budget sans destination précise zany de nangatany izy ireo fanazavana hoe makaiza na amin'ny fomba ahoana no namaritana anio antony tsy fantatra mazava io ho 4.7 sy 700 milliards ariary zany faharoa zay ary fahatelo anatin'lay fanairany eo anivon'ny fiarahamonimpirenena de hoe tokony hoesorina ao anatin'ny ty teti-bola-panjakana ity io nouveau projet d'émergence io zany na NPE io de efa nitondra an'io tsika tamin'ny herinandro hoe inona moa ty NPE ty na nouveau projet d'émergence ity satria efa misy an'lay resahana zany amin'lay eo anivon'ny fiadinan'ny republika ohatra de misy direction générale anankiray momba ny projet présidentiel de namoronana indray tamin'ny conseil des ministres tamin'ny herinandro lasa teo lay direction zay miandraikitra amin'ny promesse présidentielle de ity indray dia fantatsika fa misy lay PEM zany na plan émergence Madagascar ary de zao indray de misy lay nouveau projet d'émergence zany de hoe inona daholo zany satria raha mifantatra zany de misy kirakiram-bola alefa any ministère ao anatin'ity nouveau projet d'émergence ity dia amin'ny fomba fikirakirana zany raha nambarany teo anivon'ny fiarahamonimpirenena dia manahirana de manahirana ary tsy maintsy misy fangatahan-dalàna sy fangatahan-dalana marobe zay vao tonga am'izany kanefa de efa misy ireo tsinjara ara-bola eny anivon'ny ministère de nefa misy an'izao nouveau projet d'émergence izao farany de hoe misy ny opération d'ordre zany zay angatahan'izy ireo ao anivon'ny ministère ny économie sy ny fitantanam-bola zany ny amin'ny tokony hazava satria ny 20 isan-jato ao anatin'ity loi de finance 2022 ity zany de misy an'izay opération d'ordre zay zany hoe fomba fikirakirana ara-bola anankiray arak'izay filana voasoratra ao anatin'ny teti-bola-panjakana reo ny an'ny fiarahamonimpirenena zany zay nangatan'izy ireo omaly fa isika de efa nresaka teto député Mamy Rabendrina ny amin'ny hoe voasoratra ao anatin'ilay teti-bola ny amin'ny hoe prévision tamin'ny 2021 ity zany de hoe ho tratra lay 3,2 izay
sa 3 mahery kely eo atramin'ny farany volana décembre de ny prévision taux de croissance atsika ho amin'ny 2022 de hoe 5,4% zany nefa tsika nalala tsara ny crise nisy to Madagasikara na économique na ara-sosialy dia niabo na nidina taty amin'ny latsaky ny 700 na 900 teo eo tsika zany raha ny zava-misy naterak'izay crise zay de eo no mipetraka fantaniny tratra sa tsy tratra ary marina sa tsy marina io raiky-poy navoakan'ny ministerany tetibola sy ny économie io zay amin'ny akabeany député Mamy Rabenrina raha fitina lisaka ianao moa solo-mavam-bahoaka mahita ny zava-misy ary anisany hankio mahafantatra zay fomba fiatrenany tony fivoriana ho amin'ny tetibola itony satria efa niatrika mandaa maromaro ianao rona telo ny fahafantarako azy dia afaka mitonona zay fomba fijerinao zay manoloana ny tirarahana tetibola mpanjakany ty amin'ny raha rasala am'izao faniry misy foana lay endrika na le hoe forme de misy mivotoatiny na ny fond de rehefa mamakafaka sy manadiady sy mandinika ary miasa amin'ny tota-taratasy sala am'izao indrindra volavolan-dalàna feny aim-pirenena sala am'izao ijerena daholo rehetrarehetra zao raha raisitsika le voalazany fanairana nataon'ny fiarahamonim-pirenena teo dia anisan'ny forme zao ilay hoe tsy fanajana ny fepotona zay voalazan'ny andian-dalàna zay mifeny fanatanterahana sy mifandinihana ny tony tetibola mpanjakany taona ny andian-dalàna dia ao ny lalam-panorenana ao ny lalàna fehizoro ao ny lalàna ao ny indrindraindrindra ao ny fitsipika anatiny zay mifeny anteny miram-pirenena raha ilay fepotona no resahana de tsy voazao zany angeno nitranga faniry ary manahirana sy asa hoe miresaka amin'inona tsika miresaka rehefa manao an'izay fanairana zay misy miaino veo izy izy ny tanora am'izao fotoana satria atrany raha misy ny ataoko hoe fanakianana ataoko mazava mihitsy fomba fiasa ny fanakianana fa tsy fanaratsiana akory fa samy manana fandraisany azy ny olona iantefany fa fomba fiasa ny fanakianana raha misy ny fanakianana isaky ny mandeha ny tetibola-panjakana ny volavolan-dalàna mifeny tetibola-panjakana dia io resaka fanajana ny fepotona io foana tsy maintsy miverina io kanefa nisany zahatra faran'izay voalohany indrindra tokony ho ajaina io ary faran'izay mora ajaina indrindra ao anatin'ny fanaovana azy tsy mbola miresaka ny votoatin'ilay volavolan-dalàna tsika efaniry ary io na izao aza nge de efa afaka manomana ny LFI taona 324 ny tiako lazaina de hoe tsy mety afaka eo amin'ny fahefanam-panatanteraka mihitsy la eo apotomoty vo mamita an'le izy tsisy itenareo hoe manao zavatra tsy mora fa zavatra efa raha fanao andavanandro raha fanao foana io ary efa iomanana foana io efa ny lalàna mametraka ny omelofa tsy tapohana io resaka 30 andro ny fampiresahana ao anatiny io fa asa hoe lasa fanahinina mihitsy ve le izy nisy fotoana nieritreritra n'izany tsika hoe lasa fanahinina ve le izy anafoezana ny fotoana ahafahana miady hevitra eny anivo ny anteny miera-pirenena alohan'ny fankatoavana na tsy fandraisana fanapahan-kevitra fankatoavana na tsy an'ireny volavolan-dalàna ireny satria isa taona araka nyvoalazako tao tokony efa voaomana mialoha io ary io misy report entina misy fampitahana amin'ny teo aloha sy ny sisa misy sapandrara tsy manao afa-tsy io koa nahoana rehefa tonga le fotoana tena ilana azy zay efa voafaritra mialoha fa manomboka ny talata 7 ny volana oktobra isa taona de mifampiantsoantso aty amin'ny ainao manjery sy amin'ny fifampiresahana foana ny amin'ny hoe alefaso aloha io alefaso aloha tsarotsika tsara asa tamin'ny taona lasa izy sa tamin'ny roa taona lasa faniry ilay tena nefa rano lasa voatery nalay ordonnance ary iny tena zavatra tena manahirana zany mba tsy tenenako hoe fananina ve reny zavatra reny fananina atao ve reny satria fantatra fa tsy mandeha am'izay aloha ny fombafomba fanatanterahana azy tsy misy mpanao lalàna zany ny ordonnance zany manahirana ara-dalàna
fotoam-piasana ara-dalàna misy fivoriana ara-potoana ara-dalàna fa ordonnansa no amoahana teti-bola-panjakana ary eo masiny baeura koa zany tena faotana mafaty a fahotana mafaty fa azo adika koa tena tsy fahaizana tsy fahavitana ny asa araka ny tokony ho izy zay rehefa tsy anaiky an'le fahotana mafaty de zay no azo andika anazy incompétence dia zay mbola zay ihany ny zavatra nitranga na de efa niantsoantso foana tsika hoe mba ataovy mba ara-potoana mitindray mitoraka ty satria amin'ny première lecture na le fandalovan'le izy voalohany eo anivon'ny anteny miram-pirenena de tokony misy fempotoana feno ray volana ahafahana miadevitra tingena nomboka tamin'ny alaka misy ariva ny asam-bomera tam'ty de ny farana omaly laka misy ariva ny farana omaly za moa tsy amerina ntsony hoe takininona le atota taratasy sy ny sisa efa resahana foana iny manjary ohatranyreny koa fa tafaroatraroatra fa rehefa tsy amaky mijanona fa ny zavatra misy de zao a teti-bola-panjakana iaina ny firenena ary ao anatina fahasarotantsika zao fa tsy afaka nanao an'lay ino ty izy fa nadiadiana mihitsy ny solombavambaoka teo anivon'ny anteny miram-pirenena le asam-bomera zany raha tsy tonga tamin'ny alaka misy ariva satria teo vao azo ny tanterahana le izy feno ny antota taratasy rehetra tadidiko ndray taona tamin'ny heri-taona ihany angamby izay niezaka ihany any fa efa nampanatanteraka hoe anaja lay fempotaona fa inona ny nataony nalefa ny tsy kelikely ny atota taratasy de le daty natongavan'le voalohany lazay fa daty nametrahana le izy nefa ilay atota taratasy voalohany misy an'lay volavolan-dalàna zay nalefa tsy ahafahana miasa satria apahany fotsiny ihany de iny nandraisana ny daty na ahafahana nylazany fa efa napetra n'lay izy rehefa mijery ianao any ambony latabatry ny anteny miram-pirenena mbola tsy feno ny atota taratasy ary mbola tsy afaka miasa ny solombavambahoaka atao anatin'le izy de nalasa tadidiko tsara nalefa isaky ny direction générale aloha ny resaka nalefa aloha ny direction générale mika-nietra ny fady tserana sy ny sisa ny tahirim-bola-panjakana sy ny sisa satria tsy mbola feno ny atota taratasy rehetrarehetra mahavolavolan-dalàna araka ny tokony ho izy azy a mifeno teti-bola-panjakana de nylolovina tam'izay farany tsy tratra indray le fempotoana amin'ny zavatra sala am'izao ange ary tsy ny teti-bola-panjakana ihany fa ny volavolan-dalàna rehetra miditra ao anatin'ny anteny mira rotota de tokony misy fotoana andiniana malalaka be azy fotoana lava andiniana solombavambahoaka azy fa raha ilaina de iarahana amin'ny vahoaka amin'ny endriny maro eo ny fiarahamonim-pirenena zay hitatsika io fa manao réaction ao anatin'le izy ao ny fikambana maro samafa eo amin'ny resaka teti-bola-panjakana sala am'izao eo ny mpandraharaha isan-karazany zay voakasika fatatsika efa io mpandraharaha amin'ny resaka savony ohatra nandritra ny firy-taona zay miverina foana io haba alaina amin'ny akora anaovana savony io isa-taona tsy maintsy adikevitra io tsy adiniko koa satria ty any amin'ny faritra misy anay ihany ny haba alaina saika alaina zay ny adina mafy tamin'ny fotoan'andro moa tamin'ny zanaka koa zany tsy nna anisa fotom-pivelomany any ambanivohatra rehetrarehetra any zany hoe tsy maintsy jerena isaky ny siam-piarina io teti-bola-panjakana io ary ny mpandrahara tandrify an'izay manany ny ola zay manany sosokeviny manany fomba fianoany azy manany fanomanany ho avy ny prévision ao an'eritreriny ateraky io volavolan-dalàna zay atsofoka eny anivon'ny anteny miram-pirenena io ka manana ny hevitra tokony hoentiny zany rehetrarehetra zany miteraka filana fiaonana isan-karazany ary amin'ny fandiniana volavolan-dalàna eo anivon'ny anteny miram-pirenena tsy ny asam-bomera ao anivon'ny anteny miram-pirenena ihany tsy ny fivorimbe azony rehetra atrehana ao anivon'ny anteny miram-pirenena ihany no ahafahana midinika an'io zavatra io fa misy fomba fiasa fanaovana atrikasa ty ivelany iarahana am'ireo voakasika rehetra eny fa na vahoaka inona zavatra mitranga am'izao fotoana zao satria tsy ampy le fotoana anaovana le izy na ray volana zany range tsy ampy mainka fa efatrandro rehefa tsy ampy le izy lasa any amin'ny tambajotra serasera ve no miady hevitra amin'ny resaka ino ty izy loi de finance any amin'ny tambajotra tambajotra serasera no manangana manokatra konty ireo
inty izy voakasika sehatra za voakasika ao anatin'le izy mandefa ny adihevitra rehetrarehetra any amin'ny tambajotra serasera sy ny sms no ampita afatra reo voakasika satria tsy ampitsony ny fotoana ifampiresahana lasa tereko masaka ohatry ny voalobo zaza ny fanatanterahana an'ilay adihevitra ao anatin'le izy ary io a minoanareo mahita zay ao anatin'ny antenimiram-pirenena fa tsy amin'ny mahampanohitra anay fotsiny ho itenenana ian'io fa na ny solombavam-bahoaka tsy mpanohitra azy aloha ataoko hoe tsy mpanohitra efa menomenina amin'io fomba fiasa io satria ao anatin'io lalàna amin'ny feniteto-bolam-panjakana io ny tena ahitana ny fiaina ny vahoaka ao anatin'io ny tena hijeren'ny solombavam-bahoaka tsirairay avy izay tandrifiny distrikany tsirairay avy sy ny farim-piadidiny tsirairay avy ao anatin'io a ny everan'ny tombotsoan'ny vahoakany isaky ny distrikany zany hoe tsisy resaka politika intsony izy ty fa resaka teknika sy resaka tombotsoam-pirenena sy tombotsoam-bahoaka ary efa zay ny zavatra mitranga ao fa tadiditsika moa tamin'ny herintaona mezaka mamerina ny teo aloha foana fa nisy satria zany ny zavatra nitranga rehefa nitabataba na ny teo anivon'ny maro anisa raha na ny solombavam-bahoaka tsy mpanohitra azy de nampanatsoana aingana teny anivon'ny fiadidinany gouvernemanta nampanginina le tabataba tamin'izany fotoana zany fa ho sanatria ve ohatr' zany foana no hitoy am'izao fotoana zao a am'ty fanaovana an'ty teti-bolam-panjakana roa amby roapolo sy roa arivo ty de mbola zay de tena mbola miteny efa tsy mbola ampy ny fotoana nanaovana ny adihevitra fatatsika nefa efa tsy maintsy raisina ny fanapahan-kevitra de mbola miampita makany amin'ny antenimiran-doolona eo a manana ny ambarany ny antenimiran-doolona ty manana ny heviny sy sisy manana ny sehatra zay iomanany ihany koa izy amin'ny fiatrehana ny fiainam-pirenena amin'ny taona ho avy a tsy maintsy aravony reo fomba fijery reo a hiverina aty amin'ny antenimiram-pirenena io volavolan-dalàna io dikan'izay a anenjehana an'le faran'le fivorin'ny antenimira roa tota le fivoriana ara-potoana faharoa fotsiny de miezakazaka be manao an'le izy tsy zany kosa tsy zany kosa ny fanaovana azy fa efa nandritra ny taona vitsivitsy nandritra ny taona maromaro nefa natsona fa zay aloha de mitsotra fa tsy mahita fivoarana mahafapo eo amin'ny fomba fiasa amin'ny fandrafetana ny tony teti-bolam-panjakany tony ya mandeha de mandeha moa fotoana satria fantatra keo depte mamera be indrina fa mbola mananjavatra zay mbola atao am'izao fotoana zao ao anatin'le hoe asa manandraikitra daholo zany rehetrarehetra any fa amaraparantsika depte mamera be indrina fa alohany tena hoe andaozanao eto amin'ny plateau ngambany indraimbava momba nyty resaka seni ty depte mamera be indrina de toizantsika manaraka satria tsy maintsy voatra moa ty resaka teti-bolam-panjakany ty zany a de ho resahantsika ho amin'ny zay tena mety ho pitsipitsiny ho anatin'izay lay seni aloha mba resahantsika kely ihany angambany efa niantso an'io ny tabatabany io ny resaka an'io tsika tetony amin'ny hoe tsy mety io am'izao endriny zao a ary lasa rafitra mangalabato io a lasa rafitra anamafisa ny seza ny fitondrana fotsiny a rafitra tsy mitondra am'izay hoe fampitovinjo ny sampisehatra politika na ny kandida zay a dia mbola hanoy lay a fomba mahamohitra teo aloha depte mamera be indrina marina tokoa zany satria efa tao anatin'ny herinandro maro de maro tsika ny resaka an'io teto a ny antony de tsotra satria tapitra ny fempotoana iasan'ny mpiambana amin'ny seni tam'le mandaty eo araka ny voalazany lalàna de enina taona nomboka tamin'ny taona 2024 a tapitra tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana oktobra teo a ny fempotoana ny asan'ireo mpikambana tao anatin'ny seni ara-tantara de io ny seni voalohany teto amin'ny firenena zany hoe io ny vaomiera mikarakara ny fifidianana natsona hoe mahaleo tena voalohany teto amin'ny firenena talohany io nisy an'le senita transition ho an'ny tetezamita transition fa taorin'ny tetezamita de ity io navita fempotoana teo io a io ny voalohany lojika be raha ohatra ka manao tomba nezaka tsika amin'ny mampisehatra atsika eo amin'ny fiainam-pirenena ary tsy isika ihany fa ny olo-pirenena amin'ny akapobe ny rehetra mpanao politika ny olo-pirenena ny firaisamony pirenena ny fianakavimbe iraisampirenena sy ny sisa lojika be raha manao tomba nezaka ao anatin'izay nanahoana izay enina taona voalohany zay fa
isika ty fanoerana rehefa nanao an'izay tomba nezaka zay dia nahita hoe nanimba zavatra be ilay firafitra ilay seni zay nyainana tao anatin'izay enina taona faran'izay ary niteraka disadisa foana ary indrindra miteraka an'izao tsy fahamarina toerany fitondrana izao mety misy iteny hoe iza miteny fa tsy maro toerana tsy maro toerana io fitondrana io marina mihitsy zany zay ny zava-misy iainantsika raha maro toerana io fitondrana io tsy ohatran'izao ny adevitra mandeha ty anivon'ny firenena ary inseni ny rafim-panjakana nisy tao anatin'izay taona maromaro faran'izay vitsivitsy faran'izay no nisan'ny fototra mahatonga zany zavatra zany kanefa ho amin'ny fampandrosoana maharitra fampandrosoana haingana sy maharitra dia mila fahamarina toerana eo mason'izao tontolo zao eo mason'ny vahoaka malagasy eo mason'ny ponina rehetra mila fahamarina toerana ny fitondram-panjakana mba tsy ho lany andro amin'ny zavatra tsy tokony andanian'andro ny zava-misy zany dia zao fanira zava-manantany avaty amin'ny fanoerana dia mahita hoe ilay fomba nananganana n'ireo andian-dalàna ireo izay mife ny rafim-panjakana amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'izany ny seni ireo fomba ireo no fosotra ka mila avaozina mila avaozina satria miteraka rehefa ampiarina le izy dia hita mihitsy hoe teraka avy amina kajikajy hitantsika nge zany na io lalàna mifeny mpanohitra zay resahantsika isan'andro io nandritra ny taona maro zay tao anatina kajikajy io ka rehefa tonga ty arina tsy mifanaraka am'le kajy ny zalà ndray le izy de miova ny heviny amboariny arak'izay mampety azy toy izany ko ra zahatra rehetra reo rafim-panjakana rehetrarehetra reo tadiditsika tsara ngamba 30 taona lasa zay tam'izany mbola mpianatra teny amin'ny université fa efa nandray anjara navitrika tamin'ny tolona tamin'ny taona raiky amin'ny 7 sy sisa ny aina an'izany zay tam'izany no efa nanompoka napetraka hoe aleo ny hevitry ny besiny maro arak'izay farany azo atao tamin'ny alalan'ny fikaonan-doha isan-karazany forum sy ny sisa no amoahana ny andian-dalàna mifeny firenena amin'ny akapobeny zany azany natao mbola nanahirana ny tantana amin'ny firenena maika fa zavatra vondron'olona vitsivitsy aloha tsy teny zavatra betsaka fa sao de misy manitatra eto ndray vondron'olona vitsivitsy fotsiny na mpanao politika vitsivitsy firehana anankiray na firehana vitsivitsy raha be indrindra no mametraka ny cadre juridika ifehezana ny firenena ahoana moa ny tsy ho tonga amin'izao tsika iverina amin'le resaka seni fotsiny tsika tsotra be ny fomba fijeriny avy aty amin'ny fanoerana ny amin'ny tsy mapety an'io de zao mipikambana ao anatin'le seni aloha de fa manevana izay eo amin'ny fitondrana za tsy miteny hoe ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao alao azavy zay fomba fijery zay fa zay eo amin'ny fitondrana de mahazo vahana amin'io satria nahoana satria filohan'ny repoblika aperinasa manana solotenao filohan'ny repoblika aperinasa raha mbola te hilatsaka fanondrona izy na tsy filoha repoblika am'izao raha fa amin'ny fotoana hafa ho raha mbola te hilatsaka fanondrona izy de mazava ho azy fa tsy afaka ny tsy irona makany aminy zay olona nytendreny zay raha izay ny anteny miera rotota manana solotenao ny anteny miera rotota zay fatatsika ny zava-misy ataotsika ohatra ny zava-misy am'izao fotoana zao ny anteny mieran-dolona 100 mitovy loko ange mitovy firehany ny anteny miera-pirenena any amin'ny manodidididina 80 mitovy firehana ny HCC manana solotenao fatatsika ny tantara be na tonga atsika nanaitra ny sainy zao tontolo zao ny tamin'ny fomba nanendrena ny HCC teo zay fatatsika fa saika mitovy firehana any amin'ny 7 farafahakelina 5 mba tsy tenenako mihoatra an'izay raha izay faharoa ny HCC nge raha ny lalàna velona misy am'izao fotoana zao mbola natao amoaka ny didim-pitsarana farany ny amin'ny fifidianana sasatsasany filohan'ny repoblika sy ny solombavam-bahoaka ny dika an'izay raha manana solotena ao anatin'ilay seni ny HCC dia sady mpitsara ny tsaraina
ireo fiarahamonimpirenena isan-karazany ny olafitra sy ny sisa sy ny sisa lavitra mpanao gazety ny aina n'izany nareo teo nareo mpanao gazety zay tena tsy averiko tsony zany tantara zany fa mampalahelo satria tena inina mihitsy hoe rehefa tsy mety amin'ny eritreretinareo ve eritreretin'ny eo amin'ny fitondrana ve de tsy ekena fotsiny zao fa anaovana ny fomba rehetrarehetra anovana azy ary tsy ny olafitra mpanao gazety any fa ny olafitra isan-karazany hatramin'ny fitsarana tapony teo niketrehana indro zany rehetrarehetra zany fa ny razafy manantany no mahatonga antsika amin'ny teny hoe tsy mety io lalàna io tsy mety satria tsy ao lay fahaleovatena am'le am'le seni mety hoe vao mera-pikarakara ny fifidianana io fa tsy afaky ny ahaleo teny io amin'ny io endrony io ary efa ny ainatsika zany ho a de zay no mahatonga anay hoe fotoana kosy opportunité ilay 7 oktobra teo nahataperan'le fempotoana ny asaniny teo aloha ahafahana mijery isika tsy mandrava ny zava-misy tsy hoe ravana le seni teo fa tapotra ny fempotoana ny asany de ndao iarahana midinika ny rehetrarehetra zay tsy miteny hoe mpanohitra ihany no anao an'io zay tsy miteny hoe miangavany sy société civile anao an'io zay tsy miteny hoe eo amin'ny fitondrana ihany manao an'io fa ny rehetrarehetra tokony mikaondo ny tanjotsika mantsy de zao manomboka zao ny cycle électoral manaraka io manamarika ny fanomboany cycle électoral na fitsanganan'io seni vaovao io ary io ny tantana ny fifidianana manaraka ny tanjotsika de zao ny vokatra ny fifidianana rehetra itrango eo na fifidianana inona na fifidianana inona de tsy misy mitsipaka itsony ary eken'ny rehetra ary mangarahara tanteraka tsy izay anefa no nitrangatra eto fa fatatsika tsara fa na de fa ny ekeny nyezaka nanaika raha ny valim-pifidianana tamin'ny farany teo ny rehetra firitaona teorina mbola misy marina na fenina fampiseho ihany mbola mipotra ny adevitra zay ary tsy mety zay le crise zay le endrika crise ny poirany mbola crise post électorale ny atao hoe crise post électorale tsy ny voatery fidinana an-dalambe fanoerana valim-pifidianana ihany fa zavatra mitrango io crise post électorale zany filazana fisiny doublon efa firitaona théorie zany crise post électorale ny filazana ny olana rehetra ny ainana tamin'ireny inty izy lisy-pifidianana sy ny sisa reny ary averinay fa zay tsy mieritreritra ny andravany seni teo aloha na andravany seni mba tsy andravana ny seni zay eritreretiny sasany eo atsangana io de zao ny fotoana ndao ifampiresaka ny olo-pirenena rehetra amin'ny alalan'ny solotena iombonana rehetrarehetra mino zahay fa tsy misy andahany zany na mpanara-maso ary mba ahafahana mitsinjo an'izany lavitra izany mba ahafahan'ny firenena manana fahamarina toerana amin'ny lafin'ny politika eo amasony vahoaka malagasy indrindrandrindra fa eo amasony zao tontolo zao ihany ko de zay no mahatonga anay miteny hoe tsy mety ho azakazaka raha tosika anangana ny seni am'izao fotoana zao io voalaza teo hoe ny fianianan'ireo mpikambana zay voatenyreo no andrasana de miainga io tsia aza mezakazaka am'izany aloha alao aloha jerena de mieloha ny fahamahana ny olana alao makalesona ny amin'ny talohatsika mety hoe ny mpifaninana tamin'izany fotoana zany ange no manam-pahendrena hoe manaiky na de misy zavatra tsy tokony ekena zao tsy olona ray nge ny resaka amin'io fa mpifaninana fifidianana rehitrahitrango eo fa mivonona ve tsika hiatrika an'izany zavatra zany afaka roa taona fotsiny de fa misy ampahany am'izany hipoitra satria andeny andeha-pifidianana sasany raha jerentsika zao anisan'ny nahaberesaka faraparany tatoato ary nahaberesaka foana natany amin'ny fanendrena olo-panjakana mbo tompona andraikitra ambony tany aloha tany ara ny eo nivony anteny mera syndoolona sy ny sisa marina fa tsy idirantsika ny fiainam-pianakavian'ny sasany fa ny roim-pihavanana zay misy am'ireo tompona andraikitra isan-karaza any amin'ny fiadidinan'ny repoblika misy vadiny any amin'ny fiadidinany gouvernemanta any amin'ny HCC misy vadiny any amin'ny anteny tsy haiko tsony de zao mbola zay ihany no mitranga nefa zay le teneniko hoe tsy mienony tsy makalesona amin'ny teo aloha ve fa na everitsika tsy isy olana ary zany lasa misy olana ho azy zany satria efa mienjana ny tady eo amin'ny fifampijerena sy ny fifampiresahana eto amin'ny firenena lasa misy olana ho azy zany na de eritreretiny hoe tokony hampandeharaza amin'ny maso hafa de na izany zahatra faran'izay madinika zany aza ve
de tsy azo ny elana mihitsy a tao anatin'ilay fandaminana ny raharaham-pirenena ary zay faniry no mahatonga atsika miantsoantso foana hoe andao anao fikonan-do nasionaly ametrahana cadre juridika vaovao rehetra ho an'ny fifehezana ny fifidianana amin'ny akapobeny aloha akoatra ny zavatra voalazako teo ny amin'ny ny ainantsika teo aloha fa nararotana koa zao fa mpanarahana ny toetrandro ny lalàna misy e filohan'ny repoblika perinasa nge ohatra fotsiny ty teneniko ty filohan'ny repoblika perinasa laza fa hanome zo ny pila ravinahitra ny velany ifidy lalàna misy am'izao fotoana zao ange tsy mamela an'izany e mila fanavozana ny andian-dalàna rehetra zany mila fanavozana ny farim-pifidianana zany mila fanavozana liste électorale zany mila fijerena ny technique de vote zany lalàna maromaro no mila kitihana ao anatin'izany diaspora ozy izy ary ny diaspora tsy frantsa rery fa any am'izay misy malagasy retrateny hoe mila ravinahitra na aiza na aiza ary raha tena tanteraka an'izany raha raisy no fanomeza toko moa filazana zany ho am'ireo diaspora zany tsy maintsy kitihana lalàna mifeny fifidianana cadre juridique mifeny fifidianana amin'ny akapobeny zany rehetrarehetra zany faniry ny mahatonga atsika miantsoantso hoe tonga ny fotoana mba tsy hisy ny fanakorontanana be loatra na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona zao ny fotoana zao lay atao hoe elan'elam-panahy teteza mita ao amin'ny senia ararotana ary ho tanterahantsika io fikoanan-do-pirenena io amin'ny mba ahafahantsika mijery no hoavy tsaratsara kokoa amin'ny firenena nyara de misaotra deputé Mamy Rabeloriny antsika am'izay lafim-panazavana fanadadiana fizarambavao nentin'izay de manao fotoana deputé Mamy Rabeloriny mbola maro be ny tena ifampiresahana aminao zany a satria dia maro koa ny vaovao sy ny hevitra iverina fa ilaina ny fanazavana avy any aminao kanefa moa ny fotoana dia mametra atsika tsy afaka iresaka lava zany no ny adity amanandraikitra zay mbola sahanao satria akoatra masolo mahomboka kistora fahatelo ianao a dia sady secrétaire général nasionaly ny antokotiko Madagasikara ihany koa no mbola manana andraikitra ihany koa amin'ny distim Ambohidratrimo zany hoe mbola manana devitra maro be no na redynamisation fotsiny ara dia manaraka angambo toizatsika zay deputé Mamy Rabeloriny fa isorina ianao ny vahiny tamin'ity maraina ity misaotra atsika misaotra faniry misaotra ny rina misaotra ny ao amin'ny lafin'ny teknika rehetra ezakazaka kely aloha satria andeha hamonjy ny ady hevitra eny anivony antena miram-pirenena amin'ity tetim-bolam-panjakana ity izay fonasitsika resaka teo fa de mirary soatsika rehetra mandram-peona vetivety ho anareo mpanaraka ny fandarana misaotra tompoko eny ary noho izantsika ny fandarana dia satria moa nambarantsika tamin'ny sabotsy teo fa nijery ny zava-misy teny amin'ny sehatra rehetra teny ny Filomarka Ravalomanana zany dia ny safidy ny teny amin'ny petite vitesse izy de teny amin'ny petite vitesse zay nandehana président Marc Ravalomanana dia nitafa tamin'ireo vahoaka izy ary niaino ny zavatra iainan'ireo vahoaka amin'ny akapobeny de tena ho alefantsika eto mihitsy nyzay zavatra ny fampiresan'ny président Marc Ravalomanana zay sy ny taraina ny vahoaka hoe manahoana ny fitaraina ny vahoaka io rehefa mahita ny Filomarka Ravalomanana na tany amin'ny faritra io na teto Andrenivohitra io na tany amina azo lazaina hoe distrika lavitra zany dia indrisy foana zay fitaraina zay rehefa nahita ny président Marc Ravalomanana na tamin'ny alalany dia tongotra tampoka tamin'ny lalam-pirenena na tamin'ny alalany fitsidiana nataon'ny tetitsena na tamin'ireo fionana tany amina distrika samihafa zany de misy an'izay de zay ho alefantsika eto zay fa aorinan'izay ihany koa zany de mbola ho alefantsika eto ny fomba fijeryn'ny président Marc Ravalomanana atao anatin'ny hoe zao situation misy zao de mila an'izay fanetretena mila an'izay fitodiana amin'Andriamanitra hijery ny piray tanindrazana izay fa ho alefantsika aloha zany ny teny amin'ny petite vitesse mitohy hatrany ny fidinana ifotony nataon'ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara sady filoha nasionaly ny Antokotimo miaino mivantana ny etaetam-bahoaka mijery ny zava-misy marina fa tsy mijanona ambony latabatra fotsiny ihany ny asa fanasoavana ny vahoaka ataon'ny Filomarka Ravalomanana ny fansehana ny itafa sy taraina tamin'ny filohan'ny mpanohitra androany zay mpivarotra eto tena faly mihitsiny nahitanao soma tsara ie tena faly be
tonga eto aminay ianao eny tsara mijery anareo ty amin'ny petite vitesse fa tena petite vitesse maro tsy mandeha mihitsy tena tsy petite vitesse dia zao a mahita an'ilay kisy tsy mihinan-kanina le ray aman-dreny mitondra azy eo dia tsy maintsy miezaka sika hoe ahoana ny raisakina mba ahafahan'ny olona rehetra mba miaina toy ny olon-drehetra fa na le mpividy na raha tsisy le mpivarotra mibetsaka no mpividy satria tena dia zao atao vizazonareo atao aloha mba hisian'ny firaisan-kina zay mihitsy aza mijery zay fa mijery na vanazy zay fa misaotra indrindra anao misaotra tompoko saotra ie maro mba nankely fa tena lasa lavitra be mihitsy le vidim-bary vahaolana amin'izany maka amin'ny fahefana ihany zay ihany tena tsy laitra ny vahoaka tsony le vidim-bary tena marony mba manontaniva kely any aloha am'ireo tsisy ainanay mihitsy antany andreto vahoaka reto fahendrena indrindraindrindra dia manova ny toetrany hoe miraha ino tsika mianakavy jereo ny olona any avelany any efa zavatra tsy azony leferina dia tsy manaiky lembenana izy dia nytiako resahany zany hoe sady tsisy rano nareo tsy misy vary tsy misy asa ny olona noho izany zany hoe tsy afaka mianatra ny ankizy EPP mbola mandoa 125 tena sahirana nefa le vokatra miakatra any ambanivohitra fa le lalana ratsy fa masoko misy mandeha dia le olona manosika amin'ny loha ohatr' zao le bisiketa tangenana fa le entana zany noentina zany tiako tenena hoe le vokatra tokony iainantsika eto Antananarivo be dia be any ambanivohitra fa noho le lalana dia tsy mivoaka mihitsy le fekandry mampalahelo be le olona le olona tena mila anara-dalàna mihitsy zay tsy tengenana zany le ilaina fanovana tena mila tanteraka mihitsy tsy tengenana le bisikileta ilainay tena fa le lalana malahelo mihitsy zany zao le lalana andesana fa le vokatra entina mivoaka mihitsy koa tsisy be dia be le vokatra any ambanivohitra reto solom-bavam-bahoaka reto tsy maintsy ampahafantarina ny manjo-bahoaka mba jereo mitsenanay ho fa tena tsy malafo zay tsisy parking na motoara tsy afaka mitrato amin'le hoe mba hividiny entanay dia zay mba angatahanay fa tena vo mihitsy zay ny any avelany any malafo fa zay tena tsy malafo mihitsiny tsisy parking dia na le rehefa tonga ny fahavaratra rano hatrety dia tsisy miditra tsony ato vao mitraotrao ny orana dia zay mividy manomboka maraina amin'ny fito zay malafo dia hatramin'ny sivy dia zay tsy malafo tsony fa mahitanao misy nay zao fijanonay jaly mihitsy zay malahelo mahita faholinareo tena maro data toen'andriamanitra data mba tonga mijery anay ianao sana vahoaka ary président varo iny tena olany vahoaka malagasy tokony jevana akaiky le momba leseni manjary lasa veriveritsika anatin'le rafitsy leseni io tena jeva akaiky kely mihitsy tsika manomana 23 merci président afaka tsika amin'io saotra to président président ahoana ty ohatrany ny akontsika voadalana daty ay tsaratsara ka ok zay amin'ny mahaolony serasera sy tsy mpanavakavaka ny filomarika ravalomanana moa dia tsy mahagaga raha tsy ny hafahafa ireo olona ny fandrombaka iresaka aminy tsy vitan'izay ihany fa tsy mety afaka amin'ny filomarika ravalomanana ny fitiavana ny zazakely ary tsy ny hafahafa mihitsy ny lehilahy fa dia ny resaka sy ny fampitakosina tamin'ireo rehetra ny fanena taminy Salut, President. Oui, how are you? Yeah, I'm fine. Yeah. Where are you from? I'm from Gambia. Gambia? Gambia, yes, sir. Gambia in the election? Yeah, they come to election now. Yeah. Adama Barrow is the president. Yes. Yeah. How are you? And you are here?
Yeah, I'm here. Just I'm doing for business here. Business? Yeah. Thank you very much. Thank you very izao fidinana ifotony ataon'ny filomarika ravalamanana izao ilay fihetsika tsy mbola nataony mpitondra fanjakana mihitsy ka tsy mahagaga raha ho samy hafa ny lara-pamehan'ny mpitondra sy ny vahoaka satria tsy hain'ny mpitondra mihitsy ny tena marary ny vahoaka. Ny an'ny filomarika ravalamanana nefa dia fahitan'izao ny tena marary ny vahoaka ka inona marina fa ho afaka amin'ny fihasaranana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo rehefa tafaverina eo amin'ny fitondrana a Madagasikara indray ny filomarika ravalamanana. Ireny ny zava-misy rehefa enona le feno vahoaka ary imo naturel be mihitsy amin'ny président Marika Ravalomanana zay hoe tsy mihafahafa akaiky mifanantona vahoaka malagasy zay de omaly de nisy ny jobily zay fahatsiarovana ny WB Ankaramalaza sy ny toby Betesda tery Ambohibao dia tao anatin'izay mo Rina Rabe Mananjara zany ny nametrahana le teny filamatra zay nanasongadina ny fitiavana n'Andriamanitra sy ny fanetretena dia nanatrika zany président Marika Ravalomanana sy ny vadiny zany tamin'izay omaly izay de nisy ireo tafatafa zay nifanaovany foy tamin'ny mpanao gazety de hoe notsika izay afatra sy efitra avy any président Marika Ravalomanana izay tamin'ny omaly zany atao anatin'izay toa tonjobily lehibe ho an'ny toby Ankaramalaza sy Betesda teny Ambohibao zay. Eny ara eo ampiandrasana ny sary avy any amin'ny teknisianina tsika de hirosika satria itsika moa zany rina dia miezaka foana zany mandefa amin'ny akabiany zay hoe ahoana ny fandraisan'ny vahoaka amin'ny akabiany satria miandry sy mangetaeta n'le ray aman-dreny zany analina firenena miandry sy mangetaeta n'le ray aman-dreny zay amoaka azy eo anatin'izao olana izao ny vahoaka malagasy de naizanaiza alia zany de tena hita mihitsy le hoe mirana mangetaeta manana tsirom-panantenana manana indray eritreritra ao anatiny eo le vahoaka malagasy mbola azo atao ny mivoaka ao anatin'izao olana izao de izay zany no antony mahatonga n'lay fionana samy hafa zay alefatsika reny amin'ny hoe rehefa tena mandeha midina eny amin'ny fiainan'ny vahoaka dia mandeha zay réalité zay mahita ny zava-misy satria tsisy zavatra foronina manko zavatra resahantsika eto rino raha miresaka seni zao tsika de iny hitantsika tamin'ny sary teo mihitsy vahoaka mahatakatra azy dada le seni tandremo io seni io fa io tena enjana be vahoaka tsotrany mahatakatra an'izay riny ary iaina ny vahoaka izy tena marina tokoa fa misy zavatra tsy normal ty mandeha eny amin'ny vahoaka eny tsika miteny hoe lafo be ny vidim-bary tsy zaka ny vahoaka io vidim-bary io satria ny vidim-bary ny raisiny ty fitondrany ty de départ teo amin'ny 300 na 400 sy arivo teo ny kilao zao izy am'izao fotoana zao rina 900 sy 200 na 700 sy 200 misy 300 am'izao fotoana zao 700 kapoka 700 kapoka de rehefa le mandeha le ministèren'ny industrie sy mivarotra sy ny fantsifana de ozy izy efa stable efa tony lay vidim-bary am'izao fotoana zao satria eo amin'ny 200 na 400 sy 200 eo le izy zay stable amin'ny fisainan'zareo ngely izy satria tsy manana vahaolana izy de tazominy ao am'le vidim-bary 200 sy 200 na 300 izy fa ny andrasan'ny olona de hoe ahoana no atongavan'io mitotona an'le 500 na 700 farafaratsiny zany satria raha jerevana ny arsiva roa telo taona lasa zay nge ny départ ny vary ny raisiny ty fitondrany ty riny sady tsy mamono matsaka de ozy le vahoaka rehefa mena président Marika Ravalomanana dada lafo ranga le vidim-bary zay tsy malafo mihitsy dada ary zany iaina ny vahoaka zany le zavatra resahantsika eto rina zany rehefa tena midina eny amin'ny fiarahamonina le izy reny le izy reny le réalité
zay zany zavatra tena tombony lehibe am'ireny akoatran'le hoe tena mbola mame ny tsirim-panantenana izy ny amin'ny hoe mbola misy ray aman-dreny afaka hanavitra anay isitona anay ao anatin'izao fahatrana sy olana ara-piaramonina zao. Fanamariana ray fotsiny mialohan'ny andefasana an'le resaka fivavahana teo a ny président Marc Ravalomanana iny midina mihitsy teny petite vitesse iny tena hoe resaka amin'ny olona hitan'ilay olana zany iainan'ny olona iainan'ny malagasy mbola eto Antananarivo iny fa ny olana hafa ihany koa mbola misy fa ny mpitondra indray rehefa hoe miona amin'ny vahoaka zay hoe ionany dia resaka mandika hoitry sinsinsisa zany no zava-misy efa vonina ary ny sary dia andeha arahantsika ny momba ny ilay resaka fivavahana teo dia araka ny fanambarany namana faniry teo zany arahantsika avy hatrany. Tena faly mihitsy satria afaka nandray fampaherezana nandray teny izay tokony ho fantatry ny maha kristianina dia ny fitiavana ny namana ary indrindra fitiavana lehibe zay nomen'Andriamanitra antsika dia tokony ho tia azy koa tsika ary hafa noho ny fanetrehana fivoriana hafa ty androany ity satria sady mampatsiaro ny fahaizana manetry teny no ihany koa mampatsiahy fa tena tokony mba ho tia ireo namana indrindra fa reo tsy manankaniko hanina reo tena sahirana fa dia hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amfonao rehetra sy ny sainao rehetra fa tiava koa ny namanao tahaka ny tenanao saroko tao an-tsaikiny izy ary mahita le mpiarabelona amintsika tsy mihinan-kanina mahita azy reo pitrapitra fotsiny mitsidika an'le toerana zay hitako fa tena sahirana tany amin'ny petite vitesse dia mahita an'le teto ontsany ahy zany zava-dehibe mihitsy ny zavatra hitako androany hafa hoe aminareo satria ao maha olona ny olona ao ny olona manontolo ao ny fitiavana an'Andriamanitra zay mamehery ary indrindra ny fahaizana manetry tena dia mba mijery an'ireo olona tena sahirana mahay manetry tena tsy mirere amin'izay toerana misy anao ka dia nafinaritra tena nafinaritra anay mivady zay ny azoko resahana satria mamehery anay indray le izy. Ya dia indrina ny message lehibe angamba misy ifampitohizany any izy hoe teny amin'ny petite vitesse président Marc Ravalomanana tamin'ny sabotsy dia omaly izy niatrika an'le jobilina Karamalaza sy ny tobia Betesda zany teny Ambohibao zany dia afaka naneo an'izay heviny zay izy ny amin'ny hoe satria misy an'ity loha hevitra lehibe ity tamin'le fankalazana an'izay omaly ny amin'ny hoe fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanetretena dia ina mariny président Marc Ravalomanana hoe zay fanetreteny zay dia mijery manodidina mijery zay tokony ifandraisana hifanampiana ary afahana zay hoe mitsinjo ny mpiarabelona izay zany dia nresan'ny président Marc Ravalomanana zay hoe tena sahirana ny vahoaka sy ny firenena ka fotoana ny ilaina ny fanetreteny zao ifampijerevana sy ifampitsonjovana an'ireo mpiarabelona zay lavitry ny oeraoera zany resaka zany ary zay le nitenendrina teo hoe afa mihitsiny zany le rafi-pisaina le mpitondra am'izao fotoana zao le mpitarika sy aty amin'ny président Marc Ravalomanana tena hitantsika mihitsy hoe tena ahoana natao amin'ireo vahoaka ireo inona ny hevitra amin'ireo vahoaka ireo zao ny zava-misy mila tena mikaroka vahaolana fa ho an'le mpitondra ny zavatra resahany ohatran'izany dia ozy izy hoe mamafy lainginareo mamafy tsaonareo fa tena vokatry ny covid io fa tsisy nininy zany fa milamy io stable amin'ny vidim-bary ny menaka ny référence ny hitany anazy na huilerie ny tamataviny anazy na ka ny référence nefa zany tsy any misehatra misy an'izany ny tsena rehetrarehetra fa mbola le importation na menaka ny bita be dia apreveny anaty jiro sy resaka kaoitry sy ambony vity zany tongotra zany le vahoaka dia manetsiketsika dodosy dia veriny hoe milamina zany le vahoaka malagasy rehefa zay le zavatra mitrangariana zany fa rehefa tena midina eny amin'ny fiarahamonina nefa dia tena reny zavatra miaina réalité sur terrain zany reny rinarabe mananjara réalité sur terrain reny ary zay indrindra no ilazantsika hoe ny président Marc Ravalomanana ne fanteny hoe manana vahaolana matoa zany tenen'ny président Marc Ravalomanana hoe manana vahaolana manoloana an'izao olana rehetra zao
dia fatany ilay olana izay iainan'ny vahoaka isan'andro tsy afaka ny afantatra ny vahaolana nefa raha tsy tena hoe miaraka am'ilay vahoaka mihitsy ohatrandray zao nidina teny amin'ny petite vitesse de mitaraina ny olona hoe dada maty zay dada zao ny vidim-bary tandre moseny io sinsisa tena hoe miaina miaraka am'le vahoaka an'izay le hoe fasairanana izay zany no fipetrany karaha hoe teny président Marc Ravalomanana hoe manana vahaolana manoloana n'izao atoejavatra satria iainany lay olana zay mianjady am'ilay vahoaka fa etsy andaniny kosa ny amin'ny hoe miteny zany ny sasany hoe zay ane efa miezaka zay efa manao zay azo anay atao mihitsy fa anareo any amin'ny mpanohatra any no manao maso be tsy mahita fa anareo de manohatra foana manao fanoherana botolo sinsisa ay ka zay ny fomba fijeriny zareo fa le olana iainan'ny vahoaka ve iainan'lay mpitondra fanjakana zay satria raha ny zavatra hita dia miala de tonga de any anaty fiara tsara tareha de voiture de luxe avec vitre inona moa filazan'rele maintimainty be reny vitre fumée zany tonga de maintimainty de tsy hita zany tsy hitany ny ao anatiny ao sinsisa de mandeha de iza moa le niteny teto hoe miaraka amin'ny mpiambina sinsisa raha ohatra hoe marary de tonga de efasanina sy ohatran'izany dia izay lay tsy mampitovy an'ilay toetra raha izany ka ny mpitondra miteny hoe zay efa mijery vahaolana jereo zao ny tetibola sinsisa fa ilay tena hoe fiainana isan'andro tsy mipaka tsy iaina n'lay mpitondra ny fangiry firiana zany am'ilay hoe zara raha mihinan-kanina zara raha mitafy fa ilay resaka fanazavana teoria be aloha zany zao no hita aloha am'izao fotoana izao io zany zao hoe miakatra indray ny voan'ny covid fa iza moa no nanapa-kevitra hoe sokafana ny frontière raha manokatra frontière ianao zao indrindrandrindra amin'ny zotra-piaramanidina de efa mametrapetraka tsara hoe azonao antoka zany fa ho voarinao aloha ilay olona atao anatiny ilay malagasy kely izay miaina eto Madagasikara azonao antoka ny fiarovana azy am'ilay coronavirus ka raha manokatra frontière ianao zany mampiditra amin'ny fiaramanidina avy any ivelany zay any ivelany be aretina etsy akaiketsy ny Mauritiana zao hoe delta sinsisa eo akaikely eo zany Maurice zany de anao zany mila mametraka ny hoe fanapahan-kevitra mifandraika am'izay raha anokatra nio ny fitondrana no ny teny zany tamin'ny alalan'ny conseil des ministres fa tsy misy mamorona mihitsy eto zany de aveo zao le izy nisokatra le izy miditra ny avion avy any Maurice ny régional rehetrarehetra dia satria zany le fanjakana ny teny rehefa sokafana io zay mahita vahaolana satria tena kofina ny tourisme kofina ny transporteur zay miankina amin'io hoe fisokafan'ny sistany io sinsisa milaza ny fitondrana fa hoe mahita vahaolana manoloana an'izay inona ny vahaolana eo nisokatra le sistany dia andro vitsivitsy fotsiny tateoriana de hoe amin'ny 27 indray ny farany volna avy any Maurice makatisy ny eto maka Maurice fa tena mitatra indray le aretina dinina ary zany aiza zany lay vahaolana oentin'ilay fitondrana amin'izao fotoana izao eo lay tao hoe politika kitsapatsapa za tsy teny hoe tsapatsapa inona de rehefa inona de inona tsy tenen'izany eto amin'ity micro ty fa fatatsika ny tiako tenenina fa ohatran'izay kitsapatsapa zay no fomba hitondrana n'ilay firenena amin'izao fotoana zao de tsy hitan'le olona tsony izay hoe lalaka le zany sy ny fanapahan-kevitra zay horaisina de zao zany zao efa hoe io ndray ny aretina de ahoana indray sinsisa ka ny fanapahan-kevitra zay araisiny ny ry ambony ry fanapahan-kevitra ohatrany hoe mitranga miemitra zany sokafanao ny vol amin'ny resaka aérien zany Maurice Madagasikara de aveo idina ndray ohatra miakatra be ka zao tairn'le taremarika avy any Maurice avany de mikropaka de io ndray fa manao mandray fanapahan-kevitra indray zany eo fa ilay hoe fijerena lavitra zany no tsy ao mihitsy am'ilay fomba fitantanana eto Madagasikara am'izao fotoana zao ohatra ihany iny fa eo amin'le resaka hoe vahaolana de zao zany ny tia natongavana ny hoe sarotra amin'ny olona anankiray
na sistema anankiray no mame vaolana mifandraika amin'ny tena olana iaina n'ilay vahoaka raha tsy iaina n'ilay mpitondra ilay olana fa tsy hoe ianao zany mitiritirina te amin'ny seza salon milay be aty de le vahoaka petraka ery amin'ny tany ery zay zany le tena fotikevitra afaka tsoahana amin'iny namana faniry razafy manantany dia itsika moa zany eto hoe fanazavana no etoneto mba atao hoe ampisokatra ny saitsika ihany ko mba tsy hinana mambolony amin'izay zavatra rehetra izay amin'izao zany satria amin'izao fotoana zao namana faniry de zao ny tsara ho fatatsika mitosaka eny anivon'ny fiarahamonina ny antsoina hoe tosa-baovao sy ny resaka serasera maro isan-karazany be dehibe akoatra ny Facebook fa be dehibe zany manatosaka hevitra manatosaka atao hoe fanazavana maro isan-karazany de anjaratsika no manivana tsara hoe inona amin'izany zavatra tenitenenina rehetrarehetra zany no tena izy sy tena mitombona. Tsika zay nianatra filozofia sy tany am-pianarana tany mahafantatra tsara zany atao hoe inona zany antsoina hoe sophisme. Ny atao hoe sophisme zany de hoe resaka be fotsiny atozaka ohatrany hoe matsiro be rehefa enona fa rehefa jerena zavatra pokaty ny ao anatin'ny laisika. Eo zany isika milina tena manaraka tsara mihitsy alay fandehan'ny raharaha amin'izao fotoana izao mbola mandeha mantsy nitezaka hoe ty resaka hoe fetifety kawitra izy vahoaka efa tsy mihinan-kanina mbola mpandihizanao ihany izy de asa hoe fandihizana makaiza ny toy an'ny raharaha namana faniry. Ny etsika zay fanazavana zay sy ny oronatsara indrina mba afandrehetra zany mandray an'le hoe mbola misy foana ny azo antenaina sy ny azo atao ao ambadiko zao olana rehetrarehetra zao zany hoe rehefa misy ny olana dia manana vahaolana etsika zany de isika efa nanolatra ary président Marc Ravalomanana koa efa nitondra an'izay apahabe maso zany de zay zany no hijoroantsika zay no ampahafantaritsika fa be dehibe koa vahaolana fa tsy raitsy fa reny koa moa tsy maintsy mahailo ihany manoloana zay satria zany lay tenin'ny président Marc Ravalomanana hoe akafahefana zany manomboka hatraty amin'ny fokontany ka hatrany amin'ny lehibe indrindra de tena zava-dehibe zany resaka zany satria ny makafahefana de manana vahaolana maka an'izany zany fa tsy hoe olona zay andeha fotsiny par accident na par hasard na nohony zavatra tsy apozina de tonga ho azy eo zany le fanjakana manko namitaka tena namitaka le izy ary zay zany zao mbola karoantsika zany lalàna mifehy an'izay hoe raha nandainga nandiso fanantenan'olona de inona no lalàna mifanandrify an'izay satria nambaran'le fitondram-panjakana io manko rina de hoe efa niomba nitondra fanjakana le fanjakana ty ary tamin'iny mbola nanandrakandrana tamin'ny teteza mita mbola mety mbola kely tamin'izany mety voelingeliny karazana mouvance fa ty zany le fanjakana nieritreritra hoe depuis 2018 zany de hoe candidat satria zay le nentina atao palais des sports de tena efa niomana efa matotra zao ary iaro an'le vahoaka ny ijoroako zao daholo mbola misy veny misy fanjakana misy ve mifandrim-palema mbola misy ve ny délestage mbola misy ve ny kolokolo eny amin'ny fidirana mpianatra ho mpiasa-panjakana misy ve zao de tena ohatrany tena hoe nampanantena paradisa mihitsiny lay fitondram-panjakana kinanjo zao ny zavatra hitantsika am'izao fotoana zao de io tsy maintsy mahita ianao isan'andro sehatra menomenina omaly zao rina de ny onivo ny inspecteur d'etat ndray no miteny tena tsy mety ranga fa tena zao zava-misy satria zany inspecteur d'etat zany nge anatina tena hoe grand corps zany ny ambony indrindra grand corps zany ny ambony indrindra système de contrôle ary io de manao fitsiriana io fa efa roa taona re olo reo tompoko nangataka feonana tamin'ny filohan'ny republika tsy nahazo fionana mihitsiny satria eo ambany fiahiny fiadinan'ny republika zay amin'ny alala amin'ny filohan'ny republika zany sampapitsiriana zany nareo inspection générale de l'état amin'ny alalan'ireo inspecteur d'etat reo de efa nisy fangatahana kanefa tsy niraisina miaina le rispon'le olona zay manana an'izany andraiky mpanjakana ambony be zany zay tokony anao an'le asa fitsiriana maro be
rano tsirairay zany ao anatin'lay le andraikitra zany de lasa vitsy kely le asa vitsy arina satria inona ny anton'izay lasatry ny hoe miraviravim-panana manoloana ny andraikitra nefa zany izy zany na ny inspecteur d'état zany a tena nanana ny lanjany zany ary mitsahivin'izy ireo mihitsy hoe tany amin'ny repoblika voalohany a nan'ireo faharoa sy ny fahatelo ary nge tena anisany tena mipetraka araky ny tompo fa zao tsy tafapetraka araky ny tokolo izy izy fa io koa zany de hoe mety misy raha ao ambadika zany rehetrarehetra zany matoa tsy omena vahana reto inspecteur d'état reto tena nao ny asany satria nampiofanina sy nampianarina ho an'izany ny inspecteur d'état ohatra ray zany raisitsika zany am'izao fotoana zao ka io koa manahirana an'izy satria misy an'le système anticorruption morina zany de misy Bianco, misy PAC, misy Samfina, misy CSI reo zany le système anticorruption zay ndresaka zay Bianco, PAC na pôle anticorruption zany dia ny Samfina resaka famotsim-bolo de ny resaka intégrité fahadiovana de ohatrany hoe misy an'ireo ve de lasa ambina amin-javatra le koro anankiray lay sapandraraha ngezabe anankiray zay manao ny asa fitsiriana satria samy hafa ny ataon'ireo rina arabe mananjara de eo zany ny anton'le hoe indraindray zany rehefa le mijery an'le fanjakantsika de ozytsika hoe tena tsy niomana hitondra fanjakana reto ary tsy vitany tsy niomana hitondra fanjakana fa angalatra fahefana fotsiny tamin'ny alalan'lay alabato mba hahafana zany manao an'le fampitomboana ny ambaindain'ny toekareny izy menakavy de tsy kakitsika zany raha ohatra hoe isan'andro misy miteny omalange naoraka be le resaka mamasina riny de naoraka koa le resaka ity inspecteur d'état ty fa reo tsy mpiteny reo io koro anankiray io tsy mbola nahirana zany ny inspecteur d'état nyteny zany tsika riny fa matony reo miteny de efa misy zavatra ngeza be ao zay manko ny zavatra tokony ho fantatry ny be sy ny maro zany zavatra zany izy ty zany tsy resaka hoe satria metsiketsika ndretra de mba hiteny tsy resaka karama ny tadiavin'izy ireo rina tsy resaka hoe ampitombony ny andamin'ny tenay fa hoe meo tena latitude tena atsao amin'ny asanay zay eo anatrehan'lay fitsiriana ny zava-misy satria manana an'le izy de misy an'le contrôle financier zay esany izy ireo de maninona ny fitondram-panjakana tsy mamisy lanjany zany nefa andraikitra lehibe ampianarina ny zaza malagasy zany resantsika zany de verintsika rina amin'le resaka kianjan'ny mamasina omaly moa fitondram-panjakana tsika nitondra liste eto tsika hoe eto ny version officielle ny fitondram-panjakana de nitondra le fitondram-panjakana satria zao nisy taratasy zany navoaka ny CSCOD zany io zany le orinasa sono tany amin'ny fa raya voalohany volana novambra tany hoany tam'ty volan'ty zany de io orinasa sono io zany zay nahazo io mbola adevitra mihitsy hoe aiza le appel d'offre zay name an'lay orinasa sono CSCOD io zany hoe zareo no anao an'lay kianja ny mamasina zany de tao anatin'izay zany de hoe 77 millions de dollars iny adevitra be iny hoe kafy sns fa hatram'izao aloha mila mazava tsara le izy taiza tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 7 sy roa arivo na 20 sy roa arivo no figuré zay resaka 77 millions de dollars zay anamboarana ny kianja ny mamasina io zany novaina kianja mbaria izy tatiorina zany mbola adevitra ny roa resahako zany fa le adevitsika de hoe mitako ny volana sinoa rehefa mitako ny volana zany sinoa de hoe misy antokony asa 9 ao anatin'zay mitako ny sosiny de le antokony asa 9 zany nambaran'le ministère omaly hoe lay antokony asa fa 7 sy fa 9 tsy voaloha fa ny akoatran'izay zany efa voaloha de ao anatin'zany zany karazana finition zany zay nambarany teo anivo ny ministère moa zany zay misahana an'lay ino moa zany tanàna vaovao atao hoe fanjakana secrétariat d'état zany zay moa izy de io no nitondra n'le fanazavana omaly zany dia zany misy le tsy fandoavana vola fa zao io mipetraka amin'ny fanotanitsika zany rina le sinoa hoe maika loatra satria hoe amin'ny 30 novembre nge voatapitra le ase de nefa le taratasin'le sinoa omaly zany de hoe avy ozy izy amina fampitsaharana an'lay asa zay
ifanarana mikasika ny mamasina zany izy zany de fanavozana nkanja amin'ny akapobeny mihitsiny zany tao anatin'izay asa zay de le taratasy navoaka le sinoa tao anatin'le izy zany le orinasa sinoa de hoe fampitsarana anreto asa ireto zany de tao anatin'izay moa zany satria système de contrôle l'izy de tao anatin'izay surveillance de tao anatin'izay resaka écran géant de omalo ny teny taty hoe efa milamindaminy reny taorinan'iny efa nisy paiement nandeha taorinan'le volana novembre zany dia resaka le fitondrana zany hoe ny resaka ety ivelany fanatsarana ny ety ivelany fandamina minana ny ao anatiny sisa eo amin'ny 800 am'le vola sisa ny tsivolo raha ohatra zany ka raisidraisina zany le famezana an'izy resabola fa zao manko le izy zany de izay ny avetsika hoe fa maninona moa no sinoa no tsy nahandriny ny farany volana novembre zany de le izy tsotra fotsiny ataontsika ohatran'izay fotsiny izy satria mbola iresaka eo rina rehefa avy eo am'izay zavatra tsara ho fantatra amin'ity raharaha ty satria le kianja zany de nitokanana zany rina tamin'ny fahaefatry ny volana non faharoa amin'ny volana septambra sa fahaefatry ny volana septambra teo zany tamin'iny le natsony Samuel Leto de lasa tsy hitatsiretsaika Samuel Leto vo resy mibenaiko tsika tamin'iny zany de lasa tena le jet privé zany nisy vola be nisy artiste misy tamin'iny de rarakopana mihitsy ny fitokanana tam'izay de natao ohatry ny fisariana loka fahazona moto ohatrohatran'izany zany de neritreritra ny rehetra hoe efa tena vita tanteraka le kianja kinanjo tany volana septambra zay ay mbola tsy vita zany le kianja iny fa maika le filohan'ny republika de izy le maika de mibedy ny fédération na le fantatro daholo nareo reo fa mbola ifakahita sika satria tamin'iny ne misy an'le hoe à huis clos nanaovana an'le match de nangataka Royal ny fitondram-panjakana de ny fédération na matompony lalao azy mifandray mivatana azy affilé any amin'ny FIFA sy ny CAF azy herinaratra zany minitra tato amin'ny MBS teto amin'ny studio ka izay no natonga an'ilay teo tonga de mena ny faniry ny fanoizana an'le fanazavana resaka sonomy tako vola ialatsiny moa zany le fatapahana teo satria resaka herinaratra efa nitenenirina teo fa zay zany le izy de ny rehetrarehetra zany rina efa nieritreritra hoe efa tsisy problème iny satria zany de hoe efa nitokananako vita zany le kianja kanjo nivoaka tampoka le taratasy tamin'ny voalohany volana novambra de eo zany hoe fa nitsinova eo itsika ny tsy nahandro ny farany volana novambra de rehefa diniantsika le izy hoe ohatrany tsy de mariny zany fa zao mametraka fahamelona daholo ny rehetra zany satria mipetraka eto Madagasikara izy ireo ny asa nandritra ny taona vitsy teto nanamboatra ny kianjo io zany mahita izy ireo ny am'le hoe tsy voye fa ny mpianatra ery tsy voye fa ny mpiasa-panjakana tsy voye fa ny volana orinasa etsery tsy voye fa ny volana entreprise zao manko le entreprise hoe OPN am'izay le entreprise vitsivitsy ao anatin'le mbola nangataka hoe le nikojakoja lalina atao anatin'le fond routier zany de hoe OPN zany de mail le orinasa sinoa le CSCOD hoe sao de tsy OPN reto ka vola be le izy de nisy an'iny taratasy miparitaka iny zany ay le fanjakana mbola miteny hoe misy réserve le izy ao anatin'izay lafin-javatra zay riny fa zay fotsiny zany tondrahantsika an'izy hoe izy io zany tsy liento toerana ihany fa nany vahiny manao asa eto Madagasikara raha de mailo satria mi-injecté vola be koa izy ao anatin'izay ary mampiasa marobe mpiasa malagasy sy mpiasa sinoa zay miasa ao anatin'ity asa nanamboatra n'iny toerana eny Mamasina iny fa zao nge zavatra mitranga riny tamin'ny amboariny tompo palais des sports zay nitokana ny Premier Guili Razanamaso tamin'izany de tsisy trosa tao mahafantatra tsara tsika hoe afa ny réception technique de afa ny tena hoe officiel
tsisy trosa tao sonono nanao an'io vitaradalàna ny asa zay vao nitokanana zany kianja zany zany palais des sports zany tamin'ny tokanana tompoko ny kianja beany mamasina io tamin'ny taona 1970 tany rehefa hoe andray jeu de la francophonie tsika zay nitokanan'ny président Deratsera tsisy trosa tao ary tsisy entreprise menimenina tao voaloha-tsakany sy andavany zany ary nisy komité natsangana ikarakarany reny fa ity zany tsy hoe zay oaly izy hoe mamafilanga fangapanohatra le sinoa io zao namoaka an'le taratasy de voatery mamaly le fitondram-panjakana saika anao conférence de presse le sinoa fa tsy afaka nanao zareo no mianton-javatra samy hafa fa zao tsy mirarahany zany reo fa ny an'ireo tsotra fotsiny hoe zay nanana asa taminareo a narosonay daholo izy a vitanay tsakany sandiavana peo zay ka na inona filazanao hoe réserve sitsitsy mifantatry mivaoka efa nitokananao amin'ny fomba ofisialy dikan'izay fanjakana bokatrosy ty fanjakana ty ary fanjakana tsy mitazona ny teniny de mailo ny olona rehetrarehetra ka tsy hoe mailo hatramin'ny eto toerana fa na mivahiny manao asa eto ara de mailo de mandroso meloa izy ny ayahany zany satria sao de hoe ody amin'ny pataloha hiala eto Madagasikara ny kely maso a de matahotra izy zany hoe tena tsy mahatoky izy Rina Arabe Manandrara ohatra ny azoko atsaina le sinoa zany mitakola mila vola zay aiza vola zay peo volanay ka ozy faniry teo hoe mailo daholo ny olona rehetra am'izao fotoana zao amin'ity resaka hoe resabola eto Madagasikara ty mitaky volana etsy de mba taitra koa zany sinoa de io hoe ahoana ny volanay ozy izy ny sinoa zany fangaza ihany somary hitaritsika kely na hoe iverenantsika kely ny international ane mbola miteny koa hoe avoay ny fomba nantaniana ny vola tamin'ny farany taona ty tsy maintsy mivoaka ny oditin'ny Covid-19 audita ny vola nampiasaina mbola mila diniantsika zay mbola diniantsika moa zay fa tsika moa miresaka hoe resaka vola zany fa le resaka kianja bariasy resaka sinoa mitaky vola ty ry faniry de amin'ny maha-olo-pirenena ny tena zany rehefa nytanina etseroa de zao ihany ny fantatry ny olona fotikevy dehibe zany a romantsy teo ny tena hoe vita palais des sports tsy nisy trosa atao ina koa le anankiray teo kianja be mamasina nanaovana jeu de la francophonie satria nisy alina tamin'ny village de jeu ka ho an'ny olo-pirenena de zao ihany no fantatry ny olona zao ihany no fantatry ny olona hoe raha ohatra ianao zany a ka manao a fitokanana amin'ny fomba ofisialy tsy réception technique io a tsy fandraisana technique io fa fitokanana na hoe réception provisoire zay afo zay fa ity zany hoe raha ohatra ianao ka manao a fitokanana amin'ny fomba ofisialy raha olona izy a de hoe tokanana fa raha hoe zavatra izy a de hoe fitokanana raha manao fitokanana zany ianao zavatra vita amin'ny fomba ofisialy nisy fanapahana riban teo azafady nisy an'izay dikan'izay zany ho an'ny mpitazana de hoe efa milamina daholo ny zavatra rehetrarehetra fa io a le zavatra vita dia ampiasaina amin'izay a tsy misy a raorao intsony a efa vita daholo a ny kipitsipitsony rehetrarehetra zay mifantatry ny olo an'izay misy mantsy fanazavana hoentin'ny zay nanome fanazavana hoe mbola misy ny réserve sinsisa zany a zavatra atao hoe zavatra pitiny zany fa am'le hoe fotikevitra kapobeny mihitsy rehefa navita zavatra anankiray anao ohatra hoe misy mpivady anankiray zao a hoe nanao trano zareo de vita ny trano a de mba fierté-andry zareo ihany keo ho an'ny fianakaviana ho an'ny mpiaramonina de manao fety dia mazava tsara zany hoe efa réglé daholo ny zavatra rehetra fa tsy hoe vita le trano a de tazon'le mpanao ny sanitaire ny lavabosiny ana hoe volanay mbola tsy ana de tazono ny lakle inona ary zany reto efa mizesta be hoe zay navita zavatra atao ny fety ainao a mbola misy zavatra atsenanatsy ka reny zavatra reny zany zao resaka hoe kianja barea io a raha tsy nisy an'ireo le sonoro ndray koa zany de hoe tsisy nalaly ininona koa zany ny olon-drehetra manoloana an'izay zavatra zay ianao manao fitokanana ianao manao fety be ianao naka artista ianao naka ny Samuel Eto'o a de natao daholo zao rehetrarehetra zao a kanefa hay le zavatra mbola misy arere zany ao na inona fanazavana rehefa zavatra tokanana tompoko rehefa zavatra vita de tokony hoe efa réglé daholo zany ny tena hoe votoatiny ndrara
tao anatin'ny zavatra zay nataotao zany de hoe kianja manara-penitra sy ny sisa za moa mbola tsy tehiditra lavitra be am'le hoe kianja manara-penitra farany zavatra hita aloha amin'ny kianja ny ivelany any de ny tena hoe manara-penitra amin'izao fotoana izao dia mitafo ny kianja manodidina ho any Qatar tompoko ny mondial amin'ny 2022 amin'ny herintaona efa mivoaka ireo kianja zay andray an'io mondial io any Qatar fa mitafo daholo ka rehefa avy zany ny orana sy milatsaka amin'ny avandra de ahoana zany tsika aloha raha hoe kianja hoe io kianja eo ambary Mahamasina io iny zany tsetsatsetsa tsy aritra ihany fa le tiana tenena de hoe le fomba fitenenana amin'ny vahoaka malagasy mihitsy zany ny tena manahirana mihitsy eto amin'ity firenentsika ity. Le zavatra tenenina am'le vahoaka malagasy le zavatra aseho le fasady aseho am'le vahoaka mamirapiratra hoe zao ary io tsy vao zao ny trangana io fa efa tao anaty fotoana maro de zany foana no aseho zany fa tena mety io zay efa miezaka sy ny sisa io zao ny sinoa miteny indray de ve ozy le malagasy ve ohatran'izay indray le izy de samy gaga ny olona ka io moa ny fitondram-panjakana no tompona andraikitra satria zareo teny 77 millions de dollars tena volan'ny fanjakana malagasy madiodio no nanaovana an'io ka raha izay ara no fandehany de mba tena omeo ny tena marina manoloana an'le izy ny vahoaka malagasy fa zao mitrango tony resaka sinoa tony de manahirana be ny mieritreritra zavatra tahaka an'izany ary okotsika tsy ho gaga fa ny fiarah-miasa amin'ny sinoa zany rehefa manao zavatra ny asy tonga de mazava tsy Madagasikara rery akory no miara-miasa amin'ny entreprise sinoa fa ny sinoa zao fa tena makafaka mihitsy aty Afrika sao de tsy fantatsika efa nentina teto hoe ny ao Djibouti any ka ny sinoa no nanamboatra ny lalam-by ao Djibouti de tonga hatrany Addis Abeba renivohitra Etiopia dia zareo aloha no mikarakara ny rehetrarehetra ao de asa izay amin'ny 2024 sa 2025 de omena ny Djiboutiana amin'izay ny fitantanana ny raha rehetrrehetra mazava tsara ny andro zareo fa efa nisy toerana anankiray tao Afrika tao dia nandre ny fanarahana fa rehefa tsy araky ny fanarahana tonga de nalain'ny sinoa daholy manodidina rehetrarehetra ity no solony zany ka zay le izy hoe ny fiarah-miasa tsy misangy ary io professionnel amin'ny asa ka ny sinoa tsy te halalany zany fa zay angamba mety tsy fantatry ny loatra ny eto amintsika ahoana sy ahoana fa ny eto amintsika fa zatra n'le fa nahazatra zatra n'le nahazatra tsy te mibetsaka zatra n'le nahazatra hatramin'izay fa matoa zany reto sinoa reto milaza an'izay dia manahira fa zany zao de oka tsy adinontsika fa misy fetraingana zany amin'ny impact amina fifandraisana amina firenena sy firenena na tiatsika na tsy miteny arany ny firenena sinoa de fatany any io fantatry ny any Chine io zavatra io dia na inona misy fiatraikany zay zavatra zay tantara zavatra kely aminareo zany satria miresaka Chine ihany tonga atao tsaiko le izy taona maromaro tany aloha tany dia nisy atao hoe andihana malagasy zany nakany Chine nisy nale zany tany de vao niainga taty de efa niteneniny tao amin'ny ambasady ny Chine eto Madagasikara hoe izao ny vola homaninareo séjour zany zao ny vola homaninareo afahanareo miaina tsara any Chine ohatra zany raisitsika hoe 10 andro le fivanianana any dia natao daholo ny compte rehetrarehetra ianona rimimby moa zany ny vola ny sinoa de hoe zao ny hébergement zao ny resaka déplacement zao ny resaka sakafo zao ny resaka besoin madinidinika sy ny sisa efa nazava tsara nkajy miainga teto Madagasikara dia aveo amin'izay tamin'ny resaka hoe hébergement zany na ny hôtely atorina sy sisa efa nazava tsara ny compte ny ainga teto rehefa tonga tany de asa zay nahazo nyreto malagasy reto zany fa dia tany asa na tsy mahay mikôdiko vola koa sa ahoana ny oatra ny fantaniana tokony lanina zany le izy de aveo sahirana amin'izay le hôtely efa vita ny famandriana voninga taty Madagasikara dia rehefa tonga tany de
anao raha ngaly isan'le chambre fa alao iana de alao anao an'le adigasy io alao raha ohatra zany hoe efitra ataontsika hoe roapolo mifandriana de hoe anao valo rangah de alao zay tambatambatra de anao ladina tany sisy fa nga izy ty aty aminao fa tsy nety eno vanatsony izy satria efa zay le izy a de efa zay tsika mantsy miteny resaka hoe fanarahana de fanarahana fa raha misy ny hoe zavatra kipitsipitsiny any kipitsipitsiny any zavatra majiniky zany a zavatra fa le votoantiny le fanarahana de inona ny zavatra nyseho ozy nareo tsy nanaiky mihitsy ny tany amin'ny hotely fa hoe rehefa réservé io a de réservé de vokatr' zay a de tsy maintsy ny tady fomba indray niantso taty Madagasikara hoe mba tena regleo fa zao dia lamina ihany moa le raharaha zay zany mba ohatrany hoe tsizatseza tsy aritra fotsiny amin'ny toejavatra tahaka antony ka rehefa misy zany ny atao hoe karazana atao hoe incident zao tony saina matony sinoa miteny hoe ahoana ny volanay de misy impact amin'ny resaka fiaraha-miasa amin'ilay firenena izany na tiatsika na tsy tiaka fa ny olona miteny amin'ny alalan'ny diplomasia fa tsy tonga izy de hoe sanatria hoe anao adetsena fa ny langage diplomatika koa de mila fatatsika tsara fa ny langage diplomatika na hoe fomba firesaka diplomatika de fomba miaja fa ny finosiny zavatra goavana be ndaondray ary faniry zay moa zany tena mila apetratsika mazava tsara hoe izy ty zany tsy zao manko ny tena ataotsika hoe rina zany a sady mampalahelo anatin'le izy ty tsy fandrangitany ty zavatra resantsika ty zany fa ty tena hoe fahitatsika ny zava-misy amin'ny akapobeany fotsiny zany resantsika zany rina ny amin'ny hoe efoheritaona no ny tabataba zany reo entreprise gasy reo zany ny amin'ny hoe zay mbola manana volany amin'ny fanjakana ka tokony ho peheny zay lalana io fanroute satria fandray an'le sinoty io nge ny resantsika de zao ny resanao anatin'izay rena rahabe mananjara hoe bon nisy taminay ireo no nindram-bola tany amin'ny banky satria rehefa manao resaka marché public ohatran'izao moa zany de tonga de miavancé zany ny entreprise zany fatatsika tsara zany procédure rehetra zany ao tonga de mindram-bola any amin'ny banky izy mba ahafahana zany mandroso am'le asa de ao zany no maka matériel zany iny anivon'ireo fournisseur zany quincaillerie zany zay tatanindrikaravana zany tena resaka atao amitsika de mifampiresaka de ny any amin'ny banky iny mazava be misy tsy maintsy taratasy ifanaovana iny zany mba ahazona an'izay hoe satria misy pré atao any zany de fa satria manana compte le orinasa zany mazava ho azy de iny tsy maintsy efa misy fifampiresahany banky zany par rapport an'le hoe tsy nambarotra azo zany ny tenivon'ny fournisseur ndray kosa de efa misy fifampatokisana betsabetsaka ao dia matetika chèque no apetraka any amin'ny fournisseur zany de iny rehefa aveo le tsy tratra le fehitrandro de mivadika am'le section provision le izy zany de iny section provision iny manko ny dikan'iny de versement iny de azo endrehany iny eo anatrehan'ny lalàna zany satria hoe rehefa dila le fotoana zay tokony androtsahana an'le vola kanefa tsisy provision anatin'lay tahirin'lay orinasa na le olona anankiray de mivadika penal iny zany azo enjehany iny zany de be da be no tratra an'izany hoe nanao section provision satria tsy nanana vola andoavana an'lay volan'le fournisseur zany lay entreprise akoatrin'le hoe misy piasa ihany koa zany zay efa niangazeny anao asa tao anatin'le fond routier zany de tsy voalolo le piasa reo satria tsisy vola mivoaka akoatrin'izay dia tsy maintsy mitady vaolana am'ilay hoe misy vivre isan'andro zay anodinana n'lay piasa amin'ny alalan'le asa tao de misy ny carburant be da be efa misy vezena zany fa nisy nahavita asa tsakany sandavany any rina leo entreprise reo zany de zao mampalahelo anatin'le izy zany fa à la fois le izy ndraindray ohatra ny mandreraka ihany mieritreritra an'le fomba n'le fitondram-panjakana efa ny tabataba reo entreprise reo efa nitondra banderole reo efa niantso vonjeo reo hoe misy aminay nge nefa ngadry misy aminay nge tapaka lalantra misy aminay nge niditra hôpitaly misy aminay nefa very fanana satria voatery mivarotra tomobile voatery mivarotra materiel lehibe sy ny sisy mba ahafahana mipaye aloha zay azo nalefa satria mazana be le mbola sy naray vola tam'ilay asa nataonay de ny fitondram-panjakana ny teny manao hoe raso aloha fa zao misy marché tsy normal io ny tenenina nefa tsy misy akory le asa ile effective zany
de misy koa le hoe andraso aloha fa zao misy mandefa facture any aminareo nefa asa tsy vita korona fa mbola mila hidinana any fotony ary fahatelo de hoe ndraso aloha fa mbola mila jerevana tsara hoe aiza daholo le asa nataonareo de apartiran'izay no afatarana ny facture tokony peheny fa heritaona rina no nitabataba reo entreprise reo le eto atoerany io zany fa zay ho mampamailo ny sinoa mety efa nisy fanarahana sy fampiresana tany de vo nalefa fotsiny le taratasy tamin'ny 1er novembre de ny aziraingana ny fanjakana iny ngeny anazy contre-attaque iny de ny fanjakana natahotra satria kianja mibarealy izy efa be loatra le oeraoera natao le kianja koa tsy mety mbola nandresentsika tsara mihitsiny ohatra mbola vokatra tsy zarizary ny azofika teo amin'le kianja zay saika anaovana tena récupération politique be mihitsiny io ny verenantsika hoe nikitika ny nanamboatra an'io tompoko raha tsiraka tamin'izay des îles fa tsy nanao oeraoera nikitika nanamboatra an'io tompoko raha tsiraka tamin'izay de la francophonie fa tsy ny oeraoera fa nijanona ho an'ny taranaka zany fa ity no oeraoerana be loatra l'izy ay mbola tsy voalovola le kianja de maily le sinoa de iny nanambaran'le secrétaire d'état am'le resaka ville nouvelle omaly ho peheny io de ozy koa le ministre anankiray amin'ny communication misy réserve io fa ndrasa aloha asa vitana aloha vola fa efa fatany fa tsy mpandoha vola le fanjakana efa fatany fa bokatrosa le fanjakana tsy manambola ary malalanga izy manana information hoe ahoana ny resaka trésorerie an'ty malagasy ahoana ny resaka budget de l'état an'ty Madagasikara ty fatany zany kolona man firenena ngeny sinoa nga misy mahantra tsony any aminy efa nresantsika teto zany efa foana mahantra ny sinina fatany hoe ahoana ny gestion ainy zany manana information reo capital be ny information reo de nalefa fotsiny le taratasy de nikorapaka le fitondram-panjakana rina de rehefa nikorapaka de hoe hoaloha io amin'ny farany volana herinandro maxia de tapitra ny farany volana rina tapitra le 30 novembre de vita ny asa de aloha zany hoe raha vao manaitra le vahiny zany de mikoropaka le fanjakana de tsy maintsy andohan'le vola de aloha volany sinoa volany sinoa fa le entreprise malagasy kely zany na de manaitra mitokona de arantiranty eo force de l'ordre de lazaina fa nisy nanodikodim-bola satria io moa tsy afaka ny sasany foana kosa aloha zany misy foany zany fa zao ho an'izay navita ny asany efa mare mankitsika riny hoe OPN reo zany efa arabasoa arabatsara zany fa zao mbola mibaby fahatyantoka ihany reo entreprise malagasy reo satria efa nisy fito zany efa nisy perte atao anatin'ny tao ny akoatrany hoe tapaka lalan-drano narary tao ihany koa nefa nitebiteby hoe nisy raharaha tany amin'ny tribunal satria hoe nanao section provision sisisy zany efa simba zany le sainy sy ny endriky le orinasany amin'ny akapobeny zay vao ho pehena le izy fa ato raha mitabataba satria menatra le fanjakana ny am'le hoe kianja mibarea de pehena aingana le izy de hitantsika moa zany satria 30 novembre ny farandrina de ho andrasantsika le 30 novembre fa tsika fotsiny zany miteny am'le fomba fiasa le fitondram-panjakana ny amin'ny hoe mila manova fomba fiasa le fitondram-panjakana mila miala ao anatin'izay oeraoera zay le fitondram-panjakana fa tsy ahazona vokatra zany plus my fitondram-panjakana manao an'izany plus nareo vao mainka arabrabin'olona eo anatrehan'izany satria fatatr'olona le izy tsy miteniteny foana nga Roland Ratsiraka raha miteny hoe tranondaingy hoe mpandaingy ty tsy sirteny ty tao anatin'ny 80 taona de voaingana kely vao tamin'ny herinandro Rina Rabe Mananjara miteny le piasa eo anivon'ilay parc botanique zoologika Tsimbazaza sy ny mpampianatra mpiatroka sy mpiatroka mpampianatra hoe kasaina amidy lay parc botanique sy zoologika Tsimbazaza de io de misy hoe tsisy an'izany fa tsao zany sy diversion fa tsisy an'izany fa tsisy firiora taorinan'iny de mivoaka le fifanarahana rehefa mafy le pression le greveny le piasa sy mifanambaran'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra ny amin'ny hoe tena fiandrianam-pirenena io mikajy ny ara-tsiansy io ny ara-kolotsaina ny ara-tantara sy ny resaka vakoka io dikan'izay miantso mipiraitandrana de natahotra le fitondram-panjakana de rehefa natahotra izy de nandeha le négociation de le SGM ministère no nitarika an'le négociation de nifoanana leya fikasana hame an'ilay groupe action an'ilay parc Tsimbazaza de io mivoaka any amin'ny Facebook any lay échange na mail ary tena nisy tokoa zany lay eritreritra sy lay fikasana sy lay fifanarahana zany hame an'le groupe action an'le parc Tsimbazaza de izy mandainga eo anatin'izany le ministre am'tevy hoe tsy misy fa tsao zany
na hoe diversion fotsiny zany fa nisy fitantanana tsy mety tao ekena nisy an'zany satria misy raha nandeha amin'izany fa mifilazana hoe tsao le adevitra na diversion tsy marina zany fa tokony nanaiky fotsiny misy le izy fa mbola ao anatina en cours de négociation ndretraretra fa mbola tsy entamé ny protocole d'accord ohatra na tsy fantatro zay tena adevitra fara ny fampiresahana anatin'izany de rehefa miteny le fitondram-panjakana de mpandainga mpanohatra e tratrany laingana fa ahoana ary no atao zay nge le teny député fetra teto riny rehefa leniona tamin'ny parlementaire francophone nangamby izy zay tamin'ny tapabolana iny le tetsy atsy mazaza le misy le atrika asa natao zany de hoe ahoana no atao raha ohatra ka misy ny vaovao tsy marina zany na désinformation miparitaka de inona natao de nisy ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena nanseky tonga atao tamin'izay fotoana zay de nametraka fanontaniana hoy ny député tim zay tamin'ny alala filohan'ny volotra parlementaire fetra rahalamby zafimbololany amin'ny hoe ary ahoana ny atao raha ohatra ka ny mpitondra fanjakana no mandainga de inona ny fepetra mifanaraka an'izay de tsy nahazo valina de ohatran'zany exactement le raha le mikasika an'le parka tsy mazaza ohatran'zany zao zava misy mikasika an'izao hoe ay tena nisy tokoa kay misy volana fa tsy hoe naka document ny mpanohatra de na ely le izy tsy fiaina mpanohatra zany fa le izy misy fitona document quelque part any ambadika any de roitin'ny olona le izy dia matahotra an'izay le fitondram-panjakana mbola zavatra ray na roa zany resantsika zany riny fa maro be ny adevitra mitovitovy am'zany ary mitovy lanjan'zany zay tsara anaovana fanamariana ohatra fotsiny zao ny adevitra farany teo ifélicité tsika ny alaindremiseza sy pasteur Edouard tsara mi dia ny vidin'ny Simon ohatra Simon any a Maurice zay mitovitovy ny Holcim tamin'ny voalohany volana novambra koa ny Holcim tany Maurice de ny révision le prix any rina arabe mananjara de niakatra 10 roupies lay Simon zay varotan'izy ireo tany amin'ny tany rina arabe mananjara 10 roupies ny fiakarana zany 162 roupies izy teo riny de mahita 15 000 ariary tompoko tsika ny sac de Simon na 50 kg any Maurice de nefa miadevitra de tsy ne tsy marina le zavatra resahan'le mpanohatra 1 roupie 92 92 ariary 15 000 ariary tompoko ny sac de Simon na 50 kg any Maurice viditsika 40 000 ariary am'izao fotoana zao mihoatrika de mihoatra ka liza nge arakaraka satria ny Holcim misy an'le lova orimbato de manda aitsika zany mbola tsy mitantara lafary za tsy mitantara ombola tsy mitantara fosa tsy mitantara liqueur tsy mitantara mafonja koa avy Maurice le kolosy manao azy io ndray hoe aitsika lantsika daholo raha voaresaka ohatr'zay ka zay le tiako tsenenina rina hoe le fitondram-panjakany raha io zany niarasanao ilaza marina zany fa zao raha tsy ny rehetra no miteny miara miveloko bay hoe baititsika tenena hoe teneno resao miaraka mikitika daholo inona ny tena marina momba an'ity de tsy mivamy prise araka ny fiteny tanora riny iny ary zay ny momba an'iny fa iresaka zavatra kely anankiray tsika maraparana atsika azy ifaniry raha zava-manatamo zany tena marana fandarana rehefa avy eo fa iresaka nyty resaka hoe fivoriny ny komesa ity isika ny filoha-pirenena malagasy moa zany miaraka amin'ny délégation zay miaraka aminy de lasany hiatrika an'le hoe fivoriny ny komesa fa zavaitsika eo le dikan'le komesa satria ny mpanaraka amin'ny miara-manonja tsy avelanay mihitsy nareo tsy ahafantatra zavatra dia fivorina andian'ny fararaiky amin'ny roapolo izy io ataony ny filoha mpanjakana eo anivon'ny sy filoha zany eo anivon'ny komesa ary izy io zany dia ho tantarahana ny Salmencher ny Egypte manomboka anio mihitsy zany lay fionan'ireo filoha fa talohan'izay efa nisy ny fionana misy any hoe conseil de ministre sy ohatrany eo anivon'ny komesa zany ny komesa moa de inona ny komesa de hoe marché commun de l'Afrique orientale et australe amin'ny teny anglisy izy hoe common market for Southern and Southern Africa io zany de hoe tsena anankiray lehibe zay hitambarana firenena raiky amin'ny roapolo aty amin'ny faritra atsimo sy atsinanana aty amin'ny faritry Afrika zany ary ny mpanjifa ao anatin'izany komesa zany de misy eo amin'ny 583 millions
320 sy 500 tapitrisa zay zany ny mpanjifa ao anatin'izay ka ny hoe tena hoe ataon'ny komeza tsy ataontsika sarotra be fa ataontsika tsotra de tsotra ny tena hoe mission zany na hoe ny zavatra ho atao zany de hoe mikatsaka sy manao fomba rehetra isiny ny fivoarana sy mifandrosoana maritra eo amin'ny tontolon'ny toe-karena sosialy eo amin'ireo firenena 120 zay mpikambana amin'ny alalan'ny fanamafisana izay ezaka efa natao amin'ny mahatsena iraisana io le hoe marché commun ny onivony komeza zany de hoe eo ihany koa ny fiara-miasan'ny firenena ao anatin'ny komeza amin'ny varotra ny abatseranana resaka douane zany ny fandrarana arabola resaka hoe affaire monétaire ny fitaterana ny fifandraisana sy ny filazam-baovao ny fifandraisana sy ny filazam-baovao communication et l'information de ny teknolojia ny angovona industrie ny fambolena ny tontolo iainana sy resaka hoe ressource naturelle zay zany no ezahana atao ao anatin'ireo komeza zay zany misy firenena aty Afrika eo amin'ny 120 zany zany hoe afana lalahana mba isin'ny hoe tanjaka aty amin'ny faritra regionaly raha tia Afrika izany no resahana de zao lay fanontaniana goavana be raha ho antsika eto Madagasikara aiza ho aiza ny vovokainy ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana zao miatrika an'izany sehatra goavana be zany ny onivony komeza 580 millions ny mpanjifa ao anatin'izay sehatra zay de esahana ny fanalalahana resaka douane resaka fitaterana sy ny sisa ary mbola miroso anatsaratsara kokoa amin'izany amin'izao fotoana zao ny eo amin'izay sehatry ny komeza izay zay zany no fipetraka le izy i Madagasikara manoloana an'izay araka rythme ave aiza ho aiza mivovoka itsika satria isika 720 tapitrisa fotsiny 27 millions fotsiny ny mpanjifa satria raha hoana ankizy-kely raha moa zany de fa azo lazaina hoe mpanjifa dia 27 millions fotsiny no mpanjifa eto Madagasikara zay mbola samitsika eto aloha zany hoe raha nitsena de isika eto tsikojereo raha zao teny amin'ny petite vitesse aiza ny farim-piaina n'ilay malagasy aiza ny lanja toe-karena n'ilay malagasy -7 ny arikarena ny teneny ny sehatra iraisam-pirenena zany de milaza ny any amin'ny tetibolany hoe hiakatra an'izao taremarika fotsiny zany fa ny tena réalité iainan'ny malagasy 90% malagasy miaina ny ambanin'ny fetran'ny fahantrana amintsika zao firenena taka amin'ny Madagasikara miaina hoe tena ao anatin'ny fahantrana ve dia ahoana ny fomba hiatrehany an'izany sehatra matanjaka be zany komeza 583 millions consommateurs na habitants zany ahoana ny fandehan'izany rehetra zany araka an'izany ve tsika sa ahoana sa hoe rehefa hoe tsy maintsy mivory de mandeha mivory de rehefa tonga tany ary ny délégation na malagasy dia fantatra hoe anisan'ny zavatra ho alehany akoatran'ity fivorian'ny komeza ty de hoe hitady fiaraha-miasa bilatéral zany hoe fiaraha-miasa firenena anankiroa zay ma hoe bilatéral azy Madagasikara hiara-iasa amina firenena anankiray de eo ihany koa ny hoe ijery manararoatra zany délégation na malagasy hitady fiaraha-miasa bilatéral aloha ary hoe hitady mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ny plan émergence Madagasikara inona zany io zany le inona moa izy io faniry le hoe PEM amin'io fivoriana any amin'ny komeza zany no anararotana zay mihitsy le teny hoe anararotra ijery partenaire na hoe mpiara-miombonantoka amin'le PEM de tonga de zao mifanontaniana hoe efa 3 taona ane zay ty fitondrany ty na ty régime ty zany no mitantana Madagasikara 3 taona zao ve vao ijery hitady partenaire amin'izany PEM zany asa raha tadiditsika fa tamin'ny fotoana zay nitondrany président Marc Ravalomanana amin'ny firenena malagasy tompoka nanao an'le hoe Madagasikara pernas nany hoe mapy avony ainga mihitsy iny de efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra fa tsy hoe any amin'ny fafarany mandahany izy any amin'ny toe-piasany izy zay vao ende hoe hitady mpiara-miombonantoka hitatsika amin'izany lay atao hoe tsy fomba fitantanana mihitsy eto Madagasikara manoloana an'izay rehetrarehetra izay de izay zany no tsara azavaina amintsika tsara hoe raha miresaka komeza zany zavatra ngeza be zany matanjaka be zany aiza ho aiza amin'izay ny vovoka itsika malagasy
ndao ary resaka fotsiny hoe espérance de vie na hoe ny fahelana velony malagasy am'izao fotoana zao tsisy presaka io fa io koa tompoko de indisy izay tokony ho fantatry ny rehetrarehetra hoe ahafahana mandrevy ny lanja ara-toekarena ny firenena anankiray satria raha ho firenena izay atao hoe moramaty ny olona ao aminy de efa misy fiatraikany eo amin'ny toekarena zay fa raha firenena ihany koa hoe antitra ihany koa ny olona ao aminy tahaka ny any Japon zao dia misy fiatraikany ihany koa zany zay zavatra izay fa na zany na tsy zany de izao ho atsika eto Madagasikara raha hoe ny fahelana velona zany ndao tsika somary emitremitra kely tany amin'ny taona 724 zao ary vehivavy no ela velona kokoa noho ny lehilahy zany ny tatotrato ny vehivavy zany eo amin'ny 18 taona ny tany fahelana velona eto Madagasikara tamin'ny taona 724 lehilahy 5 taona taty amin'ny taona 724 dia ny vehivavy ny sala taona fahavelomana zany espérance de vie 20 taona eo foana ny vehivavy de ny lehilahy zany 19 taona de ny fahelana velona indray ho an'ny vehivavy taty amin'ny taona 7 sy 20 de eo amin'ny 18 taona ary ny lehilahy zany eo amin'ny 15 taona taty amin'ny 2020 sy 2021 mbola tsy eto am-pelatanana fa mbola ho tadiavina izay dikan'izay zany atao hoe mbola eo ihany zany lay atao hoe fahelana velony malagasy am'izay lafan'izay aloha zany hitatsika hoe le toekarena malagasy efa io mitsipozipozy io ninninona aloha tenenina eto dia ary amin'ny komezary zany no hoe tsika koa tsy inona mpikambanao ka dia manatrika an'izay fivorian'izay araka rythme ave alao tsorina am'izay araka rythme ave ilay toekarena malagasy eo amin'ity resaka komeza ity satria io zany fantsifana ngeza be io resaka komeza io zay le hoe rehefa miditra am'ireny sehatra reny dia tsy maintsy mijery ianao zany ny entinao miatrika azy ny ato anatiny aloha tsy maintsy karakarainao voalohany izay ianao vao afaka miatrika ny sehatra avo be ohatra amin'ny baolina ihany io tsy maintsy miainga aty amin'ny ranomasina indiana de makany amin'ny Afrika zay vao makany amin'ny mondial fa tsy hoe tsonga de indeha tsambikina ry ananina ry io zany no tsara hoe tena mazava tsara amintsika rehetra mihitsy ny fipetraka izay rehetrarehetra izay fa rehefa tena ndinihana le izy ay zany ny fivorian'ny komeza eo ihany fa tena anisany atondrian'le délégation malagasy hoany de hoe ikaroka mpiara-miombonantoka amin'ny PEM iny zany raha ny malagasy manokana iny fa le komeza zany amin'izay fotoan'izay raha fijery azy lasa deuxième plan fa le hoe betsaka amin'ny firenena tonga ao zany raika amby roapolo mpikambana ndeha ararotana zay le teny hoe ararotana zay mihitsy ndeha ararotana ny hoe fijerena partenaire amin'ny resaka PEM amin'izao fotoana izao ka PEM ahoana PEM inona azavao fa raha ohatra hoe tena hikatsaka zany an'ilay famahana ny fahorininy malagasy tokony efa hoe mba miainga mba hitanao hoe taremarika mba hoe misongadina fa amin'izao fotoan'izao aloha de mijotso negatif ny taremarika eto Madagasikara de taremarika negatif amin'ny resaka arikarena ve no entinao misehatra any amin'ny tsena be ny komeza asa aloha fa de tsy haiko hoe ekonomista iza no afaka manazava an'izany hoe paitoekarena iza fa manahirana lay toetra raha ndao ary faniry farano tena manahirana mihitsy ny reny ary ohatrany hoe ny alamainy ohatry ny fivorimy medefy inge tsy hita zay nefa raha ny fivorimy medefy fa nandany-mbola mpanjakana fotsiny reny mbola takitsika dolo reny aiza moa zany ny fandanina tam'ireny mba tsara ho fantatry ny vahoaka zany satria dia volam-panjakana nkirakiraina tam'ireny amarana fandarantsika rina de vaovao mampalahelo ny amarana antsika azy satria moa zany eo amin'ny tontolo ny asa fanao gazety de misy mpisehatra foany zany de reo namana nandalo teo aloha de teo nivony MBS de nodimandry zany Rakotoarso Edgar fantatry maro be mihitsy Raedina Iramamy tamin'ny fotoan'androny zany zay mpanao gazety teto nivony MBS tamin'ny fotoan'androny zany ary diso fantatra tsara izy de nodimandry zany eny Ambatolampy tsy mafotsy eny ny razana zay rapitsy moa zany no entina miala ao amin'ny trany ary dia asitrika ny fahasandrazany rehefa avy omemboninahitra zany any Miarinarivo zany nofo mangatsika ny Rakotoarso Edgar zany diso fantatry ny namana mpanao gazety zany tamin'ny fotoan'androny ary dia nandao zany nodimandry de
mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany Edgar atsika sy ireo namana akaiky azy anatin'izao andro manjombona ho azy ireo sy ny fianakaviana izay. Amarana antsika azy rina dia mitaraina zany manodidina Antananarivo rehetra amin'izao fotoana izao fa de tena mitoy le fahatapahana jiro, tena tapatapaka mihitsy ntsika moa zany tato anatin'ny fandarina de indro tapaka ny jirotsika zany de anaovana ny fialantsiny hatrany ho antsika rehetrarehetra izay rehetrarehetra izany. Io efa tsy mahagaga hoe efizay le jirama jiro rano matomato izy ny rehetrarehetra zany fa de engany mba hisy vahaolana ihany izany rehetra izany satria de apetsaka ny fitaovana simbo anatin'izay hoe fahatapahana miverimberina zay. Saika manerina ny faritany Antananarivo no maneho izay fitarainana izay. Zay zany ny fandarantsika tamin'ity androany talata 7 volana novambra ity fa de hiatrika ny ho amin'ny rapitsondray isika dia vahiny vaovao solomaamboaka namana ihany koa ny ara-dalana amintsika eto ho amin'izay loha hevitra vaovao izay ihany koa de makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy.